tahaka an'izao dia sarobidy indrindra satria etony fiovana indray ho an'ny fonay tsiraray avy. Misaotra anao zahay Jesosy ny amin'ny asa mpamonjena izay nataonao. Eny tsy hoainay ny anadino zavatra izay nataonao Jesosy satria izany ny zavatra lehibe indrindra eo amin'ny fiainanay. Dia ny asa mpamonjenao Kristy satria tsy tianao ho anisan'ny olona ho very izahay. Misaotra anao foana izay isan'andro satria tsaroanay ny aretanao ho anay, tsaroanay ny alehibehan'ny fitiavanao ho anay tsiraray avy. Misaotra izay Andriamanitra satria fantatray fa Andriamanitra tena fitiavana tokoa ianao ary isan'andro ianao dia misaina ny aminay tsiraray avy. Izahay mety manadinoka izany mihitsy natonga anao Jesosy ny teny hoe izao natao ho fahatsiarovana. Satria ny fisainanay indraindray miovaova eny am-panidinana fa ianao ilay Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Misaotra ny amin'ny rehetra izay afaka miaraka eto androany. Misaotra ny amin'ny izay manaraka ihany koa any amin'ny tambazotra any Jesosy. Fantatray fa eo amin'ny fitoerana rehetra isin'ny etaeta am-panahy, etaeta ny fiovampo dia eo ianao Kristy hikasika anay sy hanovana tsiraray avy indray. Misaotra ny amin'ny fahafahanay tahaka izao Andriamanitra. Misaotra satria tsapanay mihitsy hoe matoa izay mbola vorinao tahaka an'izao Andriamanitra dia mbola tianao ho tanteraka eo amin'ny fiainanay ilay teninao izay milaza hoe aza mahafoy ny fiarahanao miangona. Mbola tianao andeha araka ny teny izay nolazainao Jesosy ny momba anay tsiraray avy, ny fisaintsainanay. Mankasitraka sahady ny amin'ny teny, mankasitraka sahady ny amin'ny fiankofany, ny amin'ny fitariany, ny amin'ny fanamboarany, ny amin'ny fanasitrana, ny amin'ny fananganany, ny amin'ny fampatsahivana anay tsiraray avy, ny amin'ny famerenana anay amin'ny lalana tokony ho izy. Misaotra anao zahay ny amin'ny nafahanay niatrika indray ny herinandro Jesosy. Tao anatin'izany tsy fampahirezan'ny olona ny tadiavinay Andriamanitra satria tsy manova ny ninona eo aminay ny fampahirezan'ny tenin'ny olona. Fa rehefa ianao Andriamanitra no miteny mampiasa ny olona amin'ny anaranao Jesosy Kristy dia fantatray fa miova voalohany dia ny fonay, ny mitombo voalohany dia ny finoanay Jesosy. Ary na ny fiankinanay ary dia miova, tsy ho amin'ny olona, tsy ho amin'ny zavatra, tsy aminay, tsy amin'ny tenanay, tsy amin'ny fahaizanay, tsy amin'ny fahalalànay Andriamanitra, fa miankina aminao tanteraka izahay. Tia saotranao zahay ny amin'ny zavatra rehetra rehetra. Tsy tianay hoe atao safy be mantsina ny fisaoran'Andriamanitra hoe misaotranao ny amin'ny latsinay, ny amin'ny talata, tsy izany Jesosy satria tao anatin'ny andro rehetra izay nilalovanay dia teo foana ianao, tao anatin'ny ora, tao anatin'ny segondra, tao anatin'ny minitra, ny fofinainay dia nataonao voatahiry. Misaotra Jesosy, misaotra fa mbola tsy nahita fitiavana tahaka ny fitiavanao izahay. Misaotra ary tsy hahita mihitsy izay fitiavana tahaka ny fitiavanao Kristy satria tokana sady mandrakizay eo amin'ny fiainanay ianao. Misaotra ny amin'ny ray aman-dreny, ny amin'ny ankohonana, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny zanaka, ny amin'ny mpiaramonina, ny amin'ny mpiaramanompo, ny amin'ny rehetra tsy ankanavaka. Misaotra anao izay Jesosy. Misaotra koa satria tsy voatery ny valianao ny vavaka ay satria mety kely loatra ny vavaka ataonay Andriamanitra raha oharina ny fahatsarana izay efa voahomanao. Vavaka izay Andriamanitra, aleloia, aoka amaly ny anatin'ny fonao lalina izay miafina, ny teny eo am-bavany tsiraray avy, eo am-pijoroana, eo am-piatrehana, eo am-pitoriana, eo am-piderana, eo am-piankohofana. Aoka hitete eo Andriamanitra ilay fahatsaranao izay tsy mety ritra mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy, misaotra anao zahay. Ndao tsika rehetra hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra hisaora izy karaha zao ny anarany masina. Fa tsy misy tahaka azy. Aleloia. Tsy misy afaka milahatra aminao Jesosy. Tsy misy toa anao Jesosy. Tsy misy tia tahaka anao Andriamanitra. Misaotra fa natahaka ny loto tao anatin'ny fako ary Andriamanitra dia natsanganao indray. Misaotra fa tsy hoe efa manam-pamendrena na mangirana tahaka ny volamena latsaka am-bovoka Jesosy. Ny olona mety tsy mahita hoe tahaka ny volamena, za mety tsy mahita hoe tahaka ny volamena, kanefa ianao mahita Andriamanitra manade tototry ny fako sy ny zavatra be dia be ary izahay dia mbola hitanao ny famirapiratana amin'ny finoana izay tianao hijorony tsiraray avy. Misaotra Jesosy, misaotra indrindra ny amin'ny zavatra rehetra. Tanterao eto indray sitraponao, aoka ny fanainao masina no ameno ny tsiraray avy amin'ity fotoana ity. Aoka tsy ny fahatakarana, na fisainana, na fahazarana, na fombafomba, fa amin'ny anaranao Jesosy, fa ny masina tary io zahay. Mba ho tonga ny amin'ilay tanjon'ilay ray ny fisina tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy. Aleloia. Amen. Ndao tsika hitehaka amin'ny finoana, mino tsika fa Andriamanitra efa mameno antsika tsiraray avy. Amen. Ny salamo fa 150 no vakitsika
ny andininy voalohany. Salamo faraka ambin'ny folo amby zato ny andininy voalohany a. Mialohany makitsika ny salamo dia ataovy mifonao hoe fa mideran'Andriamanitra. Tsy aorinan'ny teny zay vakina zay vao manapa-kevitra ianao hoe way ideran'i Jesosy amin'izay a. Fa mialohany afatsika mamaky ny tenin'Andriamanitra ataovy ny fonao isaky midoboka dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy, ny aleloia dia ho an'i Jesosy, fankalazana dia ho an'ilay tompony tompo sy mpanjakampanjaka irery ihany fa masina izy. Fa kitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe halleloia, ideran'i Jehovah mifoky rehetra aho, eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonandehibe. Amen. Androany Jesosy, ny tananay tsy tehaka ho an'ny olona, tsy tehaka ho an'ny tenanay, ny fonay tsy doboka ho an'ny fotoana fa voatokana ho anao Kristy. Ny masonay Andriamanitra dia hiandrandra mandrakariva ny fahalebiazanao. Ny tananay dia ahofahofanay Andriamanitra ankalazanay ianao tahaka ny voninkazo eny an-tsaha rehefa mandalo ny rivotra na hoe tonga ny fiasan'ny fanahy masina dia miofahofa ny tanany voary rehetra. Zay koa Andriamanitra dia hanofahofa ny tananay ho fankalazanay anao, ilay tokana ho membonahitra, tsy misy afaka milahatra aminao, tsy misy ho membonahitra ankoatra anao Kristy, fa ianao ilay efa mato anay, fa indrindra nitsangana ao anay. Misaotra Jesosy fa tsy misy mahavita ny vitanao ho anay tsiraray avy. Mankalaza anao zahay ary miteranao amin'ny fona rehetra. Misaotra Andriamanitra, misaotra voninahitra dia ho anao ilay mahagaga, ilay masina mandrakizay, ilay loha rano ny fiainana, ilay fitiavana tsy mety ritra, ilay loha rano madio faran'izay madio ho fananganana ny tsiraray avy, hitondra ny tsiraray avy eo an-tongotra ilay ray, hanomponay mandrakizay anao Andriamanitra rainay. Alleluia ho anao Andriamanitra. Asa anatin'ny vavaka fiderana amin'izao fotoan'izao dia rao Jesosy anatin'ny vavaka sokafo mihitsy ny vavanao androany dia teny mihitsy Jesosy anao ny voninahitra, tsy misy tahaka anao, tsy misy toa anao, fa mendrika mandrakizay anao. Toizy ny vavaka ao amin'izao fotoan'izao. Misaotra Jesosy, ho anao voninahitra mandrakizay, misaotra ny amin'ny fitantananao ny olonao tsiraray avy tonga eto amin'ny fanatrehanao indray androany. Misaotra ny amin'ny famindrapo, misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra ny amin'ny namezanao anay tsiraray avy hery sy tanjaka, omenao fahasalamana, afaka mbola manompo anao, afaka mbola iainao anao indray androany. Mankasitraka Jesosy. Alleluia. Jesosy, tsy manana fa tsy ianao zay. Ianao ny zavatra rehetra ho anay Tompo. Zao rehetra zao Jesosy dia afaka ho foana sy ho rava ao anatin'ny indray maso. Zavatra rehetra dia afaka mandao anay, na ny olona afaka izay eo aminay androany mety tsy ho eo rahampitso, fa ianao Jesosy ilay maharitra mandrakizay eo amin'ny fiainanay Tompo. Ianao ilay tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Mankasitraka Tompo, ho anao voninahitra mandrakizay. Raha tonga ny fitsapana tsy maintsy lalovako, ka io dina ialavoko zao rehetra izao, to tsisy azo antenany intsony, azo ifikirana, Tompo ity aho miantsoantso anao, miao anatiko ao. Raha tonga ny fitsapana tsy maintsy lalovako, ka io dina ialavoko zao rehetra izao.
Asatratro ny tanako ho anao Jesosy, mpanjakako ianao ilay mpanjakany foko. Ndretsy zanako mitsoka anao tao makasitraka nikoka feno tanatranazy tsinitsiny zay Jesosy natsona sotomba anaty lavaka nampiakanao ary natsanganao izany
Tiaka mahafon'ny Jesosy tsika dia manasanao azo toerana azafady. Falmiarabantsika rehetra manaran'i Jesosy ho an'Andriamanitra regny nefa ako mijoro vavolombelona eto fa tsy takatry ny saina ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanay. Raha efa nivady nandritry ny 7 taona izay ndray trano tao be dia be ny zavatra nylalovana sy ny sedraina. Nefa tena hoe tsy navelan'Andriamanitra ho raraka ny finoana fa ny tena tanjony devoly dia hoe ny animba ny finoanay sy ny fahatokeny an'Andriamanitra fa tsy nampiembotra anay zany fa isorako an'Andriamanitra hoe voatahiry foana izay hatramin'izao. Na ny raharanay nieritreritra zany izay tamin'ny fotoan'androny any Mahajanga any aminay satria any aminay malalaka ny tobongeza be ny fanirianay ny fianakaviana mba hoany fa tsy izay ny tian'Andriamanitra. Ny fiainantsika zany tsy izay tiantsika no atao fa le tian'Andriamanitra dia nanaiky foana izay hoe tatila izy natao dia nekenay dia hoe ahoana ny trano ahoana n'izao fa tena hoe Andriamanitra ny asasaina tamin'ny zavatra rehetrarehetra izay nieritreretinay ho natao tena fahitapity goavambe tena hoe na ny sakafo na ny mpiankoka ny rehetrarehetra tadidio fa ny resabe ny anatin'ny tokantrano samihafa dia nitory-teny natao amin'ny mpanompon'Andriamanitra tena hoe enjana ny mpanompon'Andriamanitra nareo izy raha hitory-teny Andriamanitra ny enjana nampiteny azy
fa tena hoe resy lahatra misy musulman teo nisy adventiste teo fa tena zany daholo ny resaka ny anaty tokantrano na le teo a tena vakivava hoe isaky ny misy raharaha vadinay dia variana amin'ny toaka any ambadika any fa tena natrano voalohany trano fakany tsisy nialy teo fa tena hoe Andriamanitra reto mikasika rehefa tsika mangetaheta fa raha ny zavatra azoko tamin'ny fotoanandrony dia hoe croisade kely ho amin'ny fianakavianay mivady le zavatra satria ho azy manokana mbola tsy dia tena hoe kristianina ny ray taposiny ohatran'izany avy any aminazy fa mbola ao anatin'ny fiainana mahafinaritra be ny aty amina kristianina fa mbola kristianina amin'izay hoe kristianina izay fa tena teo be da be ny kasian'Andriamanitra niova tena hoe nisy tena nanolo tena hoe tsara reto ilay Andriamanitra nareo a tena nikarakara tsika zany a manana mpanompon'Andriamanitra ohatra ny varimbarintsika ato ohatra ny hoe mbola misy masamy bililabilila fa tena za miteny a fa tena hoe mijororo zareo a tena fijorotsika ny ilain'Andriamanitra za tao anatin'ny fotoana isaky ny zavatra mandalo eo amin'ny fiainako a dia izay foana tadidiko hoe mila mijoro za tsy niteny hoe mivadiko mila mijoro na ny zanako fa za foana ny accuseko amin'ny zavatra rehetrarehetra za mitory filazantsara za mankariana efa ny zavatra ataoko a tsara ka sitrapon'Andriamanitra misy fotoana tena manamelo tena ary mitomany fa tena zao hoe tsy avelan'Andriamanitra irerintsika fa tena mikarakara ny fiainantsika foana izy fa rehefa mijoro tsara tsika amin'ny zavatra tsy takatry ny saina dia manana hetaheta fa reo olona rehetrarehetra tonga namonjy ireo a tondra mibavaka an'ireo foana za hoe Jesosy akasio ny fon'ireo raha zahay tsy mahay manova an'ireo fa ataovy tena hoe anana fifatohana izy dia fatakarana satria raha olona tsy atao amintsika sarotsarotra matakatra ny tokotenin'ny papa na izay za raha tambola nitsofoka tamin'ny hvkl sarotra ho anay be natakatra an'ilay izy fa rehefa nangataka amin'ny fanamasina dia tena hoe tafiditra dia izay nangatahako na ny andro aza ny teny vadiko anaty tomobila rehefa niakatra andeha masina zay hoe hoentom-bavaka moa io andro eo alleloia dia za moa ny teny hoe aza manao fa efa vita vavaka izany rehetrarehetra izany atsika amin'ny fotoana mila matoky mijoro tsara dia manana fahatokiana dia tena hoe aoreno ny finoana fa Andriamanitra tsy manaro-pandekama zany alleloia teka mahafon'i Jesosy olona mety hoe vita soratra teo amin'ny fanjakana fa eo anatren'Andriamanitra tsy fantatr'Andriamanitra satria tsy no amasinina tsy nentina teo anatren'Andriamanitra ny tokantrano sady mandroso ihany ny anao témoignage manaraka ho antsika koa zany a antso antsika tsirairay avy mety hoe misipa angamba amin'ny filazan'ny tanora azy na efa niaraka firy taona fa mbola tsy no amasinina fotoana zao aza mangatakandro a aza mijery moyen aza misaina fa andao tsika isaina ny sitrapon'Andriamanitra lesona faharoa ho eto mambavaka amin'ny manodidina anao aza misaina amin'ny fomba izay hamonjen'Andriamanitra azy fa ny anjarantsika dia mivavaka sy manome fijoroana anao azy voninahitra ho an'Andriamanitra ny ahafahako mijoro vavolombelona amintsika fa reto zanako anankiroa reto dia niendrika andrian'ny olona resaka viol dia niditra tany ambody atrimony anankiray dia niditra tany Bevalala ny anankiray dia tao anatin'ny nandeha foana fotoana dia nitolona tamin'Andriamanitra dia tolona andranomasy foana dia za ho tompo tsy manaiky fa ianao dia mamerary ny olom-boafidiny izay mitanena aminao andro aman'alina dia nandeha teny foana ny fotoana dia feno 3 volana dia tonga tany dia niteny le juge hoe mameza ho sisinareo 4 millions dia avoaka ho zanakareo dia hoy hoe za Jesosy tsy manaiky an'izany fa zavatra tsy ataon'ny zanako ve dia andavaka 4 millions dia tena nandeha teny foana ny fotoana dia nahita fandaharana tamin'ny Amete TV za pasteur Rodolphe dia mandeha foana ny toriteny dia hoy amatsa le vadiko hoe mba tsara kosa izany toriteny izany ao amatsa le vadiko fa ohatran'ny ndeha ho any za dia teo dia nisy mpiray fanantenana moa tato dia niteny taminy hoe zaho mba teo any aminareo fa aiza misy an'io fiangonana io dia niteny tamin'ny vadiko izy teny anao sisa vadinao fa aty Analakely aty an-trampokon'olona misy an'ny hvkl dia tonga dia hvkl teny eo tonga dia nanapa-kevitra hoe andeha ho any za fa mety amina mety amina dia nandeha tao zany nanomboka feno 3 volana andray 1 bolana dia tao anatin'ny 5 bolana n'izay miteny le juge andoa ve nareo sa tsy andoa dia za ho niteny tamin'ilay vadiko za tsy andoa fa na rehefa izay dia izay za tsy mivadika amin'ny hevitra izany dia rehefa nandeha fotoana dia tonga tao amin'ny hvkl feno 3 volana hitra 1 bolana dia nanomboka ohatry ny efa nisy raha hoanakely ohatran'ny tanan'ila zany hitako dia niteny le juge hoe ampiakariko ny dossier-n'ilay zanakareo izy fa mila miakatra izy amin'ny aorinan'izao mila miakatra dia rehefa niakatra ilay zanako dia tsy tonga le mpitory dia premier renvoi lasa aloha ilay zanako miverina tandray dia izay hoe saotra Jesosy
dia nandeha indray fanondrony dia tonga indray fiakarana fanondrony dia miakatrynareo izy fa tsara ilay zaza fa tsy atao amin'ny biblika ny tsarana ilay zaza fa misy efitra manokana mihitsy izy tsarana anazy toerana mangingina satria zaza mbola kely ireo zaza reo dia eny aloha dia rehefa niakatra ilay zaza tsy tonga indray mipitory deuxième renvoi dia izy makasitraka Jesosy tsara ny fitondranao dia mbola nitolona teo foana tena nanao andramomaso dia zao foana ny teniko hoe Jesosy ianao dia mamerary ny olombo fidinao izay mitaraina anao dia miasa ao anatin'ny segondra farany ianao fa tsisy tsainao tao Jesosy fa zahay tolona foana fa za tsy manaiky hatramin'ny fana satria raha niatrika ato za hatramin'izay mpandresy foana da moana moa Jesosy nanaiko resy amin'reto zanako reto dia ny zanako moa tena nitia mihitsy hoe ianao osy izy atrehako satria tsika ozy izy eta tadinazy tsika tsy maintsy miady rineny ozy izy fa atrehako ny anao ozy izy na dia tsy nataoko ary fa mifatako dia tsy maintsy mpandresy aho ozy izy rineny dia tena nitolona izay dia teo foana ny fotoana dia fa hiditra tonga le hiakatra n'le fanoteliny an'izay dia tsy tonga indray le mpitory dia ozy hoe Jesosy tsy manaiky any intsony aho fa tsy mety zany satria zanako sady efa tsy nanala CPE tsy nanao examen passina 5e dia ohatrany nala elo aho zany dia tena hoe nitady hevitra tena hoe tolona mbavaka foana nataoko tsy nitaditady hevitra tany ambadika tany hoe anona tsy eny vavan'olona mihitsy koa fa hoe Jesosy ihany izay foana nanakinako ny fiainako dia rehefa nandeha ny fotoana dia ozy an'izay le ozy misy afaka mpanjakana ve ozy izy anan'ity zaza satria mbola moins de 13 ans le zaza ozy matsy an'ity zanako ity dia tsisy ozy izy zareo dia rehefa tsisy dia lasa zany le zanako dia koraha zaho matsy an'ity zanako ity dia mahereza mivavaka dia izy no tena nitenen'ny olona tamin'ny mihitsy zaza io zaza endry tia fivavahana tsy maditra zany fa tsy haiko hoe inona nandefasan'ny olona anazy taty dia izy hoe matoa zao zavatra zao misy dia fitondran'Andriamanitra ary tsy maintsy atrehana le izy fa tsy niady tsy azo antsirana zany satria raha miatrika anao dia tsy maintsy mpandresy foana anao rehefa miatrika niadinao hoe izay foana ny zavatra tsapako zany fa io ady io tsapako hoe tsy harava ary tsy hapotika amin'ny fiainana izany fa voninaitr'Andriamanitra ny ao aorianan'izao dia rehefa nanao le fangatahana izay satria nasain'le juge nanao fangatahana nasain'le préfet nanao fangatahana zany le juge le avocat hoe manaova ozy izy teniny fangatahanareo ho an'ireo zaza reo raha amoaka anazy nareo fa mbola tsy mahazo mody zany reo dia ozy hoe eny ary fa ataoko le izy dia nakatavy koana le tenin'le préfet dia rehefa nataoko le fangatahana dia tonga dia ozy izy hoe manatitra convocation anao ozy izy eny tompoko dia nateriko ny convocation dia miakatra nareo izy amin'ny 16 septembre lasa teo iny dia rehefa niakatra le zanako dia isaoana ny tompo fa miteny zany le juge hoe nareo zany ody eny tompoko ozy izy le zanako mbola mazoto hianatra eny tompoko dia ahoana zany ody zany nareo sao dia eny tompoko dia nanaiko foana le zanako dia rehefa nanaiko le zanako dia ahoana ny teninao mamana ozy izy ianao zany mamana le zaza dia eno zaho mamana dia ahoana za tompoko vonina hitaiza dia vonina anabe dia vonina anitsy dia vonina anarina lesoka anitsy diso izay ny tenenako an'zareo tao dia ozy izy hoe aoranao ozy izy manao sini dia nampanaovana sini le zanako dia ozy le préfet nareo rahalahy matotra kely zany nataony dia mody nareo ka mody fa saona ny tompo dia aza milalao miaraka amin'ny ankizikizy hvkl tsony dia makatava ray aman-dreny dia sininona andrahandra tasineny dia arao foana ozy izy fa ianao ozy izy nilaiko rehefa voaka le zaza androany dia teo moa za mohatra ny faly be satria zay sy le vadiko samy mitolona dia ozy mivadiko mantsy analo alohan'ny rehetrarehetra hoe andany ianao ozy izy rineny makao fa ianao nanao ny motif rehetrarehetra sy nanao ny demande namohanan'ireo ankizy ireo dia enao aza matahotra ozy inona moa natahorako zaho le fa ampivavaka dia zay sy ity zanako ity tena nideran'Andriamanitra foana eritreretra hoe amin'ny valo sasany amin'ny fotoana anay amin'ny telo zay vao tafiditra dia hoe saotra Jesosy fa rehefa ny zavatra zay ny ariva ohatr' izao dia tsy maintsy mivoaka ny zanako afaka ny zanako satria ohatr'izay foana ny zavatra tsapako teo amin'ny fiainako hatramin'izay dia ozy le vadika ianao mitolona mbavaka eo mason'olona eo aza menatra dia ianao tsy menatra dia izy tany ambadika tany dia samy mitolona dia zao ozy izy rinena ny zavatra tsapako hoe rehefa miteraka ianao enona ny zanako nateraka ao ozy izy mantsy ana tsy mbola nanatrika teo za fa rehefa ohatrany hoe lasa ozy izy dia teraka le zaza fa rehefa tsy ao dia tsy latsaka mihitsy le zaza fa zao atreo ao ny anao ozy izy eny ary fa atrehako ny ana dia rehefa nanatrika le izy dia tena hoe faly azy zany izy Jesosy saotra betsaka Jesosy fa tena hoe mivoaka ny zanako dia ohatrany hoe faly dia nitomany fa tsisy maso milatsaka fa ohatrany hoe fanahiko mihitsy no mitomany
dia faly le zanaka hoe ody zay roneny a dia ianao modinareo dia saotra jesosy fa afaka ny zanaka dia izaho ozy izy a mba hanaporifoana fa hoe mianatra marina ny zanaka reo fa tsy nirenireny dia mila certificat de scolarité an'ireo zaza reo zay ozy izy a dia mila le nandovana le droit mila le taratasy nandovana droit dia eny tompoka dia nateriko tao le izy dia ny zavatra mba nafarako atsika manana fo madio foana na foko diovoko foana satria za tena madio fo lalandava tsy manana fo maloto amin'ny olona za mihitsiny a dia teneniko hoe manana fo matanjaka saina matanjaka ahafahana miatrika an'le ady dia finoana velona fanantenana dia tena miteny koa hoe mila manana faharetana eo amin'ny fiainana fa raha tsy miatra zany ianao a tsy mpandresy mihitsy ny ady tsy maintsy atrehana fa anatin'ny faharetana dia voninahitran'Andriamanitra izy dia mamerary ny olom-bofidiny a izay mitaraina amin'ny andro aman'alina zay fijona fahavolom-belona izay ataoko voninahitra ho an'Andriamanitra rery any tiaka mafy aman Jesosy fijona fahavolom-belona manaraka rahalaodilo mbola voninahitra ho an'Andriamanitra zany afahako mijoro vavolom-belona eto za zany tamazoengano namonjeny Andriamanitra na voalohany tamin'ny 2019 dia nisy narary a tamin'izay dia rehefa narary a dia noentina tamin'ny dia fantatra be fa tsy médical le zavatra nazo anahy fa karazana famisaviana dia nitany amazoengano ny séminaire dia niditra natao délivrance dia tsy afaka mihitsy dia ny séminaire hoe mila mivadika zanaka Andriamanitra mihitsy anao dia natao batisa dia zay vao tamin'iny zany sitrana fa ohatrany teo zany za ohatrany sitrana fa ohatrany vita be hoe za zany lasa mpivavaka dia le namako mandajandatsana lasa secte dia lasa nandeha tamin'ny maiva-tanàna tany amin'ny mamanay za dia rehefa tany amin'ny maiva-tanàna dia nandritra 2019 2024 ozy mamanay fa normal anao fa miakara Tananarivo miakara ny Tananarivo anao manao satria ny asanay mivarotra dia teny Tananarivo teny mahitsy amin'izay za mihaino an'le radio FM 90.8 dia maheno le toriteny dia nanomboka efa liana zava-panahy zany za tamin'izay fa manomboka liana zava-panahy dia misy namako zay tonga eo amiko eo foana isanandro dia izy io zany tsy haiko na Jesosy mihitsy koa nefa te hanavitra anahy tsy haiko na manahoana dia nisy asana famisaviana koa nataony tamiko dia andro alatsinainy mihitsy tamin'izay a dia hitako izy zany rehefa nanao an'iny zavatra iny dia ohatrany hoe mikansokansona be ohatrany mizesta mihitsy izy zany amiko e dia tena nanao zavatra ao aty dia alina ny alatsinainy amin'izay zany za ohatrany misy fanana alahelo be miditra ao anatiko ao dia tena kivy be mihitsy za hoe tena dondrina ho aza Jesosy natoky an'iny maty ho aza androany tena tsisy hevitra tena tsy hitako tena ianiko mihitsy hoe misy zavatra manafika be anahy alina ny alatsinainy dia tsy hitako izay atao dia farany aho namelona radio tena misy dikany le zavatra ataontsika rehetrarehetra eto namelona radio aho tamin'izay dia raha vao namelona radio dia misy fiom-vehivavy niteny hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao dia ohatrany misy zavatra miady be ao anatiko ao mikotana be ao anatiko ao dia teo zany za ohatrany hoe tonga dia tonga saina zany za hoe odilon mila midefendre anao mila midefendre fa zay zany dia nanomboka mivavaka amin'izay za mivavaka nandoalika mivavaka latsinainy alina io a dia tonga dia saika rehefa aveo andeha monjy sekoly za andeha monjy sekoly za fa tena hositrana ihany zao nisy fanantenana ihany zany za hositrana ihany za ho avitra ihany dia lasa namonjy sekoly dia ry rahalahy ry no hitako tamin'izay voalohany ry manao satroka mentimenty ry aoriana ry io no hitako voalohany teo paster miam io no hitako voalohany teo amin'ny vavahadiny super ry dia teo zany za raha vao hiditra amin'ilay varavarana dia nandray tanana anazy dia rehefa nandray tanana anazy za dia miverina ohatrany misy zavatra mikotana be ohatrany misy ositra avy aminazy mifindra amiko io paster Franck io manao kasatroka mentimenty io dia ohatrany misy zavatra mikotana be ao anatiko ao mikotana be ao anatiko ao dia ozy teneniko zany hoe tena hositrana ho aza Jesosy fa tena eto tena masitrana dia teo zany za nanomboka niditra tao teo amin'ny supérieur dia mivavaka tena mivavaka tena défendre zany tena nisy fanantenana ihany zany za fa hositrana dia nitarika fotoana tamin'izay pastera mbola lavalava sangy izy tamin'izay pastera sandratra dia mbola lavalava sanga kely zay dia izy niteny tamiko hoe nandefa niteny izy ozy teny tamiko anasitra anazy anala milongony anjerana tonga dia nijanona le hitanao le nietsika hitanao le nietsika nikotokotana be tamin'ny pastera Franky tonga dia nijanona tia nampijanona anazy Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra tonga dia nijanona dia rehefa vao nijanona iny a dia za sa mbola tsy sira hoe sitrana aho dia niditra indray pastera Jao iobota be io dia rehefa vao niditra izy a dia tena henoko hoe zao voninahitra ho an'Andriamanitra tena henoko hoe nisy piso total tao anatiko tao tena nisy piso total tao anatiko tao
dia rehefa avy eo moa zany niditra pasteur Rodolphe andeha kahie izy zany tara foana rehefa monjy mitondra kahie maitsomaitso zay izy be zesta be mihitsy a. Dia za zany nanantena hoe za zany azafady nanantena zany za hoe hisy exploit be mifahatongavany mitondra kahie maitsomaitso zay izy dia teo izy nitory teny dia tena tsisy nininina mihitsy. Dia farany ozy teneny hoe ianao ozy teneny a izy aloha ary miteny amin'io mitory teny miteny amin'olona rehetrarehetra fa tsy aminah rery a. Ianao ozy teneny a midira ao anaty communion ozy teneny anao fa efa sitrana anao. Dia hiditra anaty communion zany za efa sitrana ka za minio any an-trano misitraka an'le jubilé sy rehetrarehetra fa za zany tsy mamonjy communion tsy mamonjy sekoly zany fa tsy indraindray foana za mamonjy an'le izy. Dia nody a talata tena tantarako amin'ny antsipriny mihitsy a nody a talata dia zay zany mandefa entana any Majunga ny asany dia larobia nandefa entana foana mandefa entana any mamako any Majunga. Dia larobia alina amizay teo amizay ny tena loza i tranonay zany a i 3 chambre zay simple tranonay tsotsotra dia varavarana planche ohatran'ireo dia misy fidiran-jivotra foana am'le izy. Dia miditra avy any antsinanana ny rivotra dia ohatrany misy fofona vovo-paty be zay zany ohatra ny emboko eo amin'ny varavaran'ny tranoko eo dia mangoritsina be iny vatanako iny. Dia tadidiko amizay tory-teny pasteur Rodolphe hoe anareo tsy nomena fanany tahotra fa fanahy mahery sy fitiavana. Dia ohatrany nanomboka niala indray zany le pisy dia ohatrany nanomboka ohatrany matahotra za dia ozy aho hoe ahoana ho azany Jesosy tahotra andreo hoe tsy atahorako ka raha tahotra andreo raha mpitahorinao anaty tsy atahorako fa za efa maro be zany aventure natriako za avy any Majunga mividy entana anay mandeha ambany vohitra mandeha aiza tsisy ninina atahorako zany. Dia nakantso be zay za tao ambany fandrinako maty ho anao androany. Dia nakantso be za tao ambany fandrinako na mahavaravara vao na mahavaravara anao ohatrany olona anankiroa angambany izy teo nienjeko dia tsy tratrako zay oa miditra amizay za tsika hoe tsy mimena fanany tahotra zany. Dia rehefa avy eo amizay raha pitsony iny rehefa tsy resiny tam'le tahotra za dia le ankizy lahy namako manko eo akaiky ny tranoko eo foana izy nanao le zavatra fahafa zany. Dia vao mahita anahy izy a dia mandora za zany exciteny mihitsy mandora izy dia misy fotoana izy momkomoka rano satria ambondriana ny tranony dia aforany aminah ohatrany le rano a dia misy tady avoanahy mihitsy. Dia za koa zany le noho nitory-teny pasteur Rodolphe fa misy ny tena problème hoe anareo ozy teny aloha nivoako an'le varavarana izy niteny mihitsy hoe aza mampidina ny adinao amin'io fa viravirainy satana ianao. Dia zay zany natonga anah nijanona fotsiny hoe aleo tsy miady fa le tory-teny tsy edivako aminao fa tady iverina zavatra taloha zany. Dia fara dia rehefa lakamisy dia rehefa zoma za tsy nijanona teo antranoko teo mihitsy zany fa ohatrany hoe miexcité anahy foana zany izy. Ka za koa zany efa manao taridositra fa manao le teny pasteur Rodolphe tadidiko efa manao taridositra hoe fanao ohatrany manao akoho lafataka amin'ny taridositra foana hoe midira ao anaty communion anao. Za zany efa vahaolana amin'ny sainko hoe communion ihany aho vahaolana amin'ity fa tsy. Dia rehefa sabotsy an'izay zany tafiditra tao anaty communion tena henoko hoe niverina indray le pisy tamin'ny pasteur Jao. Niverina le pisy nomeny pasteur Jao ana tamin'ny talata dia tena hoe afaka ho aza zany. Dia nody za zany dia vao nahita anazy zany za vao mifankanena tam'le sabotsy maraina iny tonga dia hitako izy hoe mivaloarika be tonga dia tsapako izy hoe resy. Teo amizay sy eo mifahalemeko. Rehefa vao hitako izy efa resiko dia nireare amizay za nanao taim-bava amizay za. Tena ozy aho hoe tena misiran'izao tontolo zany ataoko tamin'ny misy misiran'izao tontolo zao zay hoe zaloksinina tena zany misy ny resa zany tena zany tezitra loatra mifona. Dia rehefa avy eo niala indray le pisy dia nivavaka indray nandohalika mivavaka dia aloha enitory-teny dia nitory-teny pasteur Rodolphe moa haitsika ihany ohatra ny dokotera manao pikiry izy motambatambazany dia motambatambazany dia ozy aho hoe tena tsy manino pasteur fa efa coincé aho coincé tena tsy hitako tsono azy ale fa tsy maintsy manety tena ho aza. Dia anao any amin'ny farany ambony le tory-tena any amin'ny farany ambony ianao tady avy ny ampidiny dia ajoboka tena tsy maninona ho afa anetry tena ho aza. Dia raha pisony iny a za mihitsy no niarahaba anazy voalohany. Dia niarahaba anazy voalohany a dia
tamin'izay zany tonga dia nampiresaka anazy hoe tamin'izay ty andro ty ohatra ny tady orana mody mampiresaka anazy ohatra zany io teneny tsy miorana zany fa malimaliko ohatran'io foana rehefa ririna ty dia misaotranao a Jesosy za koa zany misaotranao a Jesosy fa izy koa zany tsy nitazona alahelo tamiko dia amin'izao efa mifanaraka tsara mihitsy izay dia atra amin'izao zany tena bisy dia ty afatra tiako tenenina aza manao daladala ohatra anary reto efatra taona nandesana an Jesosy fa jamba foana ozy ny soratra masina hoe sambatra zay madio am-po fa izy nahita an'Andriamanitra za zany efatra taona nandesako an Jesosy fa jamba foana io maso koa tena tsy mifankahita taminy mihitsy dia zay misy mpitoroteny rehefa avy hoe toroteny eo dia ozy Jesosy zay mandray an'izay irako dia mandray anahy zay mandray anahy dia mandray an'izay naneraka dia atao vazo antoka raha mbola misy zavatra manavesavezatra anao any anatinao any dia sory atao vazo antoka fa hifanena amin'ny Jesosy anao rehefa avy eo fa niran'i Jesosy ny olona hitoroteny eo rehefa avy eo dia tsy haiko aloha nareo fa za voninahitra ao an'Andriamanitra fa za tena mahita tena mahita dia misaotra amin'ny pasteur Rodolphe nasika tena nasika peace teka mafan Jesosy témoignage farany zay voarainareo angamba ny afatra tao anatin'le témoignage teo sady mandroso pasteur Zavaty tsisy zavatra mandehandeha foana zany alleloia ao ny bogosy ao ny lavasanga ao ny bezesta ao ny ogra ao ny misafisafy dia mamely fa le message ny tena important aza mijery ny ivelany fa raiso ny afatra dia miraisy Jesosy alleloia ny joroko vavolombelona eto zany dia ny nikasihan Jesosy ana sady fanasitranana ranofo le izy no fanasitranana ny ao anaty fanasitranana ny toe-panahy koa indrindraindrindra misy an'le fifadikana isaky ny alakamisy io moa zany vao nanomboka dia misaotra an Jesosy satria ohatra ny valim-bavaka be ho anahy le izy satria zany talohan'ny sininy dia efa nitenen'i Jesosy hoe nao manikana andro anankiray ozy izy Jesosy tena hoe tsy manao inina fa mitokana dia mifadianina dia mivavaka ao anatin'ny herinandro dia niezaka foana kanefa tsy mety tanteraka le izy fa mareny mpianakaviana ny andraikitra sy ohatran'izany dia voakitaba foana ianao dia tsy mety hoe mivavaka ianao zany tsy ny adiny-droa ohatra izany dia eo fa avy eo tafavoaka ianao satria tena zanakao ny sakafo atao ny ohatr'izany ny adidy amin'ny ankonana dia nisy an'iny dia zao hoe misaotra Jesosy fa tia le izy zany dia namonjy an'le izy koa aloha voalohany dia tamin'izay moa mbola somary mikorotandrotana koa teto amintsika dia tena nataon'i Jesosy navesatra be tato anatiko izany le intercession dia tao anatin'izay koa izay nitsangana rehetrarehetra teo pasteur Rado nitondra aloha hoe ndaontsika eo izy tena hoe andinika ny fiainantsika ny fotsika dia tena hoe andresy ny fakapanahy izay no antony ifaditsika ny zavatra mora mahalavo zavatra mora mampisolafaka atsika ozy izy mahazanak'Andriamanitra satria be dia be ny zavatra ohatry ny hoe manafitohana zavatra ohatry ny hoe fa ny olona makafananao nisaotran'izany indrindrindra ozy izy rehefa misy ny difficulté dia tonga mifavaly fa tsy ny zavatra tsy ilainao ozy izy no angalany fananao fa zavatra mety fantany hoe ilainao sy mety hoe mampahoriory anao dia zay ny vavaka natao tena hoe nitolomana ela be teo dia maninona moa dia avy eo dia nifampitohy teo dia ohatrohatran'izay daholo zany izay niakatra teo resaka hoe mandinika ny toe-panahy mandinika manaisitra izay tsy akasitrahan'Andriamanitra rehetrarehetra tena hoe amin'ny fo manontolo dia za koa moa tamin'izay ny zara dia nenandray le tenin'i Jesosy hoe niondriko ozy izy maheno ny feoko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka ary izaho manome azy fiainana mandrakizay ary tsy hisy arombaka azy eo amin'ny tanako dia izay koa nomeny Jesosy anao hoe ny antony ifadiana dia ny ahatonga antsika handre ny feo an'Andriamanitra ny antony ivavahana sy ifadiana hanina tsy hoe kory hoe misy olana ianao dia hoe namarary ianao na ohatran'izany dia hoe ifadiana izay foana efa ny ampianarin'ny mpanompon'Andriamanitra antsika eto fa tena hoe ny andresentsika an'le nofo le tsy mahay manaiky ho tarihan'ny fanamasina ary ny ahatonga antsika aranitra ara-panahy aheno ny feoany sy aheno ny fitarihany mandrakariva dia izay mihitsy no napetraka Jesosy tato anatiko hoe za ve tena ondry ny marina satria ny ondriko ozy izy maheno ny feoako
ary zao mahalala azy zany hoe misy zany a mety ivelana izy ondry fa mety tsy tena ondry satria tsy fantatry Jesosy satria tsy mandre feoany dia teo mihitsy nampandinian' Jesosy tena na hoe za ve tena miaino ny feoan' Jesosy, za ve tena mandre, za ve tena mankatoa azy, za ve tena manaraka azy. Dia nitoy an'ilay izy le hoe ary za ozy Jesosy manome azy fiainana mandrakizay ary tsy ho very izy mandrakizay ary tsy hisy arombaka azy eo amin'ny tanako. Zaka hoe zanao zany Jesosy rehefa miaino anao dia mankatoa anao dia ianao no mitahiry anahy. Satria ozy Jesosy tsy ho very izy mandrakizay fa rehefa mijoro amin'ny sitrapony dia nandeha dia le hoe mijoro eo amin'ny banga le antsoiny Jesosy hoe efa niandro moa ny ten'Andriamanitra hoe mpiambina dia aoka izy tsy anginandreo manala ozy izy Jesosy fa ianareo mpampatsiaro an Jehovah aza mitsahatra. Dia tsika manana ny zavatra mety manahirana antsika andavanandro sy ohatran'izany fa tena manahirana ny fon'Andriamanitra koa tokony hanahirana ny fontsika. Dia teo zany nangatahako mihitsy hoe fanamasina zany nanome vesatra tato anaty koa mpijoro eo amin'ny banga tondram-bavaka ny ankohonana voalohany indrindra dia ny firenena ny fiangonana ny olo-masina dia teo ny tenen'i Jesosy ana daholo moa zany dia misy koa fizarana hoe aza raisina hoe satria zao na tonga ninona zao fa tena ny tenanao daholo izay misy tenin'Andriamanitra nentin'ilay pasteur tsy haiko tambo angamba sa izy hoe zao na ampianaran'i Jesosy anazy hoe ny olana mitranga dia aza mieritreritra hoe satria noho ny nataony ihany fa eto eo anatrehan'i Jesosy amin'ny fanendren-tena satria ianao no hitan'i Jesosy dia teneny hoe noho ny amiko Jesosy nahatonga an'izany rehetrarehetra izany. Dia nampianaran'i Jesosy an'izay fanetreteny izay mihitsy hoe Jesosy eo tsy maninona fa tena mifoko rehetrarehetra Jesosy tsy hijery ny fahadisoany hafa fa ny anahy ny fantatro dia etiko eo anatrehanao ny fahadisoako rehetrarehetra nampisehoan'i Jesosy anaty daholo ianao le ohatran'izao le ohatran'izao ianao le ohatran'izao ianao le ohatran'izao dia tena hoe andranomasy dia zao zany efa nisy zavatra izay nanjoana zany tsy haiko efa ny ohatran'ny amoa teo le izy ohatrany hoe nisy mikitika zany io corde vocale kio dia tsy mahavita mihira tsara fa tonga ena tena le ireny tonga dia tapina tsy mahavita mihira araka ny tokony izy. Dia zany zavatra zany ho an'ny mpidera mahafantatra an'izany fa tena hain-dehibe mihitsy voakasika ary avy izay. Dia talohan'izay zany dia isaky ny fotoana izao dia etiko ambavaka foana etiko ambavaka dia zaho Jesosy matoky anao fa tsy haiko izay nahatonga an'io na fa misavino na ino eo fa za tsy zany jereko fa za fantatro fa rehefa akasitrahanao dia sitranao azy io. Dia tao anatin'ilay fifadikanana dia sady nitory-teny nitarika hira kely dia za eto zany Jesosy ahoana zany ny hirako sady noana nireraka no feoko efa ohatrohatr'izay kanjo eo mpihirana eo dia eko me misokatra le izy vonandra ho an'i Jesosy fa naverin'i Jesosy à 100% le corde vocale teo zany. Dia izay le vokatry le fandinian-tena. Dia nandeha indray ny faharoa zany le lakamisy teo indray dia nisy aretina hafa nanjoana azy koa tena hoe manaintainao permanence le izy fa za tsy tininana fanafody fa zay Jesosy ianao manasitrana amity marary ohatran'ny hoe ceinture zany le izy dia douleur en permanence hatrany aloka hatrany arina na mipetraka na mitsangana na matory dia eny foana le izy. Dia tsy nanontany dokotera koa na dia misy mitena hoe tokony jery dokotera ianao fa zao hoe Jesosy hoe raha ianao anao Jesosy fa za mihiny fa hositranonao izay ataonao Jesosy fa anao dia andeha hamonjy fifadikanana indray za fa tsy hoe izay ny andehanako any fa satria za fa mihiny fa efa sitranonao koa satria sitranonao le feo dia tiako tsisy dikany aminao ty tonga tao tena hoe fandinian-tena foana indray tena hoe tiako be ilay toroten'ilay pasteur tambo izay hoe tsika ho sisy rehefa makeo anatrehan'Andriamanitra dia izay mangiry firy atsika ny tena etsika hoe Jesosy tsy hitanao ve izao fa ngiry firiana manjoa azy zao fa Jesosy ho sisy ny teny tamiko izy mpanompon'Andriamanitra hoe maninona zange mizatra mampangiry firy ana amin'ny ataonao amin'ny vadinao fomba famalinao nefa izy ary mpanompon'Andriamanitra fa ny aika izy fomba fiteninao fomba fifandraisanao amin'ny vadinao ny zao
za ozy izy tonga dia ndraisiko hoe za daholo ny diso zany Jesosy. Dia tena niraisiko ana le izy hoe tena izay marina. Ka tsika aza raisina maivana reto rehefa men'Andriamanitra occasion hitadiavana azy fa tsy hoe tsisy atonga le olona mamonjy an'le izy ao fa tena hoe rehefa mangita hitan'Andriamanitra ianao dia tsisy excuse fa tena ao Andriamanitra manamboatra anao, ao Andriamanitra manitsy anao, ao Andriamanitra manavaony fiombonanao aminy sy mikarakara ny momba anao rehetra. Dia eo ampipetrahana eo manaintena fa mivoaka tao dia gaga niala aloha le marary taty aloha voninahitra an Jesosy. Dia avy eo vao vita le izy dia mbola nisy zavatra nataoko izany dia reraka dia narary le lamosiny Jesosy mbola marary le lamosina ao dia nody any arivan'iny ny maivana tena hoe misaotra an Jesosy fa raha za zao hoe mijoro ela be saotra an'izany hoe tsy vitako fa tena hoe niala le fanaintainana tena maivamaivana dia hijoroako eto le izy amin'ny anaran'i Jesosy tsy hiverina tsony fa izay hoe tsy hoe fanasitranana ny hitadiavantsika an'Andriamanitra tsy hoe zany fa tena le tsika miova mihitsy ny tiany Jesosy tsika andova lanitra andova fiainana mandrakizay ho tena ho fitaratra ho Jesosy mandehandeha kely amen amin'ny tahin Jesosy tsika. Ndao tiaka mafy ho an Jesosy tsika ndao tsika hitsangana dia ndao amerina ny voninahitra ny Jesosy ny amin'izay rehetra efa nataony. Asandrato ny tananao dia mifalia amin'izay nataony Jesosy teo amin'ireny olona ireny. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay manome voninahitra anao zay Jesosy fa tsy avelanao zay ho voafetra eo amin'ny fahafahana eto am-pelantananay. Mety izay mieritreritra hoe izao ihany no hitan'ny masonay dia hatreto ihany no afaka andehanana fa ianao Jesosy rehefa miroso amin'ny sitraponao zay dia afaka manao zay tianao ianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fampahitana fity maro izay nataonao teo amin'ny fiainam-piankonan'le ranabavy iny Jesosy. Misaotra ny amin'ny famerenanao azy ho ao amin'ny sitraponao, tsy navelanao izy hijanona tao anaty tokantrano, tsy ahafantaranao azy fa nitaritinao izy ho ao amin'ny sitraponao Jesosy hiditra ao anatin'ny fanamasinana, fanomezam-boninahitra ny anaranao ao anatin'ny tokantrano. Misaotra ny amin'ny lalana ny sokafanao. Misaotra ihany koa Jesosy ny amin'ny toe-po izay nomeny le ranabavy hifaly mandrakariva, hisaotra mandrakariva. Enina dia tao anaty fanendrikendrehana raha 3 volana nisaraka tamin'ny zanany izay voendrikendrika hoe nanolana. Jesosy manome voninahitra anao zahay. Misaotra Jesosy fa tsisy marina izay tsy ho aseho tokoa Jesosy. Zany no antony anandratana ny anaranao satria ianao ilay fahamarinana Jesosy oka ianao irery ihany no hita eto amin'ity toerana ity dia oka tsy misy anarana hafa omena voninahitra akoatra ny anaranao irery ihany. Misaotra ny amin'ny fampijoroana amin'ny fiainam-panahina tsirairay avy. Dia misaotra koa Jesosy ny amin'ny teny izay apetraka ao eny ambava amin'ny mpanomponao na any amin'ny radio zany na any amin'ny tele na eto amin'ity toerana ity aza vely zay Jesosy ho tahaka ny vorondolo zadaklosy zatra miainy teny mpahamarinana fa tsy misy fakatoavana na dia kely ary fa oka ny teny rehetra Jesosy ho tonga fiainanay zany rehetrarehetra zany Jesosy ahatonga anao ahazo aina eo amin'ny fiarahanay aminao Jesosy sy ahatonga ny teny ho tonga fiainanay isanandro. Misaotra Jesosy fa tsy misy hery ambony noho ny anaranao zany na ny famisaviana ninona Jesosy dia ny anaranao rery ihany no mijoro farany eo fa ny angatahnao aminay Jesosy dia izay tsy apidina ny adina eo amin'ny nofo, izay tsy amela ny tahotra hanjaka eo amin'ny fiainanay, tsy ahatonga anay ho sorena na hanana fo maloto. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny izay tarihanao anay mandrakariva ary misaotra ihany koa Jesosy fa tarihanao zay tsy apidina ny adina eo amin'ny nofo, tsy hoe hivavaka hifadianina nala ny fangiry firiana eo amin'ny fiainanay fa nitarihanao zay Jesosy hiditra anaty vavaka sy fadikanina mba hamaly ny etaetanao ahatonga anao tsy ariary-pity aminay intsony Jesosy fa hamaly ny etaetanao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay, manome voninahitra anao zahay, omena voninahitra mandrakizay ny anaranao misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra hiarahanao hoe amen. Amin'ity hafa mafy ho an Jesosy, ndao tsika tiaka mafy ho an Jesosy sady handray mpanompon'Andriamanitra. Aleluia. Ndao tsika tia tanana mafy be ho an Jesosy mpanjaka ny mpanjaka tsy tompon'ny tompo. Nareo ve tsy mahita hoe Andriamanitra mihitsy ny miasa manao izay tiany? Tsy voatery hoe olona anankiray no ampiasain'Andriamanitra fa ataon'Andriamanitra toy vakana le izy mba hisehony voninahiny,
mba tsisy olona anankiray omena voninahitra afa-tsy ny anaran' Jesosy Kristy. Irery any mandrakizay andao ity tanana mafy be ho an' Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tompontsika. Aleloia. Mendrika ho azy ny fankasitrahana, ny fitsahoana, ny fanandratana ambony indrindra. Iza no mahatsapa ao anatin'ny fony androany maraina hoe tena mamy be Jesosy. Asandrato eo ny tananao, aza hidina ary dia mitia fa mafy be ho azy ataovy amin'ny fonao manontolo fa izy le maty ho anao, niaritra ho anao, tianao, mpamindra fo aminao ary miaraka aminao mandrakizay. Halleluja. Fainy amin'ny lanitra ny tanao dia anao-tsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo mangatany fanamasina ny fanahy ny fahazavatsaina anatsilony ao anatin'ny fotsika andraisantsika ny teny izay tena avy amin'Andriamanitra. Mety misy fotoana mpitoro teny na mpitondra hafatra ny teny zavatra mihoatra na mety latsaka ny zavatra tokony hozarainy fa mivavaka ao no tonga ny teny fiainana avy amin'ny fanahy masina
andraisanao zay tokony ho raisina rehetra avy aminy amin'ny alalan'ny teny zay zaraina satria nametraka mambavaka ianao ny afatra afa mifanamasina miasa ao anatinao, fanamasinao tario andro any. Aza vela iteny zay zavatra tsy tokony ho lazaiko, mitariana tsirairay avy any koa dia bitsiony ao anatinay, omeo anay manokana ny révélation na fanambarana marina avy aminao. Aoka ho tonga fiainana ny teny rehetra mba ho aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Mitenena tompo famiananao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Tia fa mafy ho ny mpanjaka sy tompony tompo mahaza ho toerana tompoko. Androany dia izara amintsika teny avy amin'ny fanamasina nampitondraina ny lohateny hoe ny toerana misy anao ao anaty fiombonana. Iza ao anaty fiombonana ianao. Ato amin'ny ten'Andriamanitra dia misy tantara iray mahavariana satria maneho olona anankiray akaiky an'i Jesosy nantsoiny hoe Sakaiza. Magaga fa io mpianatra anankiray io dia nataon'i Jesosy hoe Sakaiza teo mason'ny olona, kanefa nahavariana lavitra azy. Sakaiza lavitra azy. Jona 9:4 fa misy ny sasany aminareo zay tsy mino fa fantatry Jesosy hatramin'ny voalohany, zay tsy mino sy izay amadika azy. 9:7 fa izy nilaza ny Jodasy zanaky Simon Iskariota, fa izy no lay efa amadika azy nefa isan'ny 12 fa tsy nahazaka ny révélation ny communion na ny fanambarana momba ny fiombonana. Rehefa niteny Jesosy nitoriko teto zay tamin'ny heriny lay hoe za ny tena fihinana, nofiko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro, dia ozy izy ny mpianany sasany fa iza ny mahazaka an'izany. Ary maro tamin'ny mpianany no niembotra fa tsy nandroso intsony aradi taminy. Dia nanontany Jesosy tamin'ny 12 nareo 12 koa nga hiala. Dia ozy izy Petera, ho aiza moa zay Jesosy fa ao aminao misy ny teny fiainana. Ny teny fiainana dia mifototra amin'ny fahatakara sy ny fiombonana aminy. Lazaiko teto tamin'ny herin'ny fanomboana dia nizara mahakasika momba ny batisa Jesosy, zakan'ny olona rehetra zany. Resaka momba ny azo fijaliana sy ny fibebahana, zakan'ny olona rehetra zany. Fa rehefa niresaka Jesosy mahakasika momba ny communion, be dia be na mpianatra akaiky azy niala taminy. Ary eto nisy niala tamin'ny 12 teo izy, présent izy, niaraka tamin'i Jesosy foana izy, nandritry ny 3 taona. Fa rehefa tonga koa ny fotoana nizaran'i Jesosy mahakasika momba ny révélation ny communion dia miverin-dalana izy. Ny olona tsy mananetaeta iombona amin'Andriamanitra dia tsy mahazaka ireo tenim-pahamarinana manaitra ny ao am-po iombona amin'Andriamanitra. Jona 7:12 dia hitantsika ihany koa fa mbola nilaza Jesosy ny amin'ny anankiray izay amadika azy. Ary eo Matthieu 5:7 dia tena nazava be mihitsy ny zavatra nitranga teo. Matthieu 5:20. Alleluia. Mahita olona eto androany ianao ny antefany ty teny ty, ary azoko antoka fa anjaranao indray nijoro ety aloha ety anome voninahitra n'Andriamanitra. Amen. 9:7 ka hatramin'ny 9:15. Ary lay namadika azy nanome famantarana ny olona ka nanao hoe zay oroako noho izy, sambory izy. Ary niaraka tamin'izay dia nanantona an Jesosy izy ka nanao hoe finaritra raby, dia nanoroka azy. Fa hoy Jesosy taminy, ry Sakaiza, ataovy zay nalianao eto. Dia nanantona ny olona ka nisambotra an Jesosy ary nitana azy. Tamin'i Jesosy nilaza hoe ny mofo no maneho ny tena niariny rany nasehony tamin'ny endriky ny divay. Dia niteny izy fa nisy ray niaraka taminy nandritry ny 3 taona. Niantso azy hoe nantsony hoe Sakaiza. Fa io Sakaiza io
akaiky azy ny namatika azy. Mba fantatrareo ve fa Judas Iskariote dia niaraka tamin'i Jesosy foana nandritry ny 3 taona. Anisan'ny mpianatra anankiray nanokanan'i Jesosy adiny ray nandritry ny alina tao anatin'ny adiny 12 izay niaretany tory noentiny amam-bavaka sy nantsinoisan'ny apôstôly, dikany hoe apôstôla akaiky an'i Jesosy, disciple, zany hoe mpianatra Jesosy. Mety akaiky ny tompo Jesosy hita maso ny olona amin'ny fanimpona kanefa lavitra azy ara-panahy. Afaka ny ho tonga ianao mivavaka hita maso fa manana fandresen-dahatra hafa ao anatinao. Tsy zay rehetra manakaiky ny tompo dia avitra. Mety akaiky ny tompo Judas fa very. Mety manana titre, toa manan'Andriamanitra kanefa very sy ratsy fehefara. Jereo fa izany nanjohan'i Judas. Ny tantaran'i Judas dia tsy hoe voio no hita hoe nivadika tamin'Andriamanitra izy na nivarotra an' Jesosy, fa ny olana ny atomboka tamin'ny zavatra kely. Inona ny zavatra kely tao anatiny tsy matika na tonga an'ilay izy nangeja azy hatramin'ny farany. Tonga mihaino tenim-pahamarinana ohatran'ny ohatranao izy, ohatran'ny Petera sy John, izy 12 lahy manakaiky an'i Jesosy. Fa zao tsy nandaitra tao anatiny mihitsy ilay teny fa niainany tamin'ny fahazarana teny izay nafinaritra azy. Na tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy dia manana vonona fa tsy manaiky andray an'ilay teny mba ahafahany fanahy masina miasa ao anatiny, anova azy arak'ilay fijona vavolombelona izay nentin'ny pasteur Verona Ifson teo. Hoe ianao mihitsy ny mila mamelona ny hetaheta ao anatinao, manantona an'Andriamanitra, mampandroso ny teny ao am-ponao ary mangataka mba hiasany izany teny izany ao anatinao, anananao fahatsapana fiainam-piovana ao anaty tsy hitovizany fiainanao amin'ny teo aloha rehefa nitratsetra amin'ny fanahy masina nanovanao. Eto tiako fantatsika ry havana fa Judas dia nanana motivation hafa tao anatiny izay nampiasa azy nandritry ny fotoana rehetra nierahany tamin'i Jesosy. Ino io problème io? Tia voly Judas. Mamona ny nampiasa azy, mamona. Ary zay natonga an'i Jesosy nilaza. Tsy vitanareo ny manompo mamona sy manompo an'i Kristy, fa ny ray ho alanareo ary ny ray ho tianareo. Satria misy ny azony devoly ampiasaina akaiky indrindra. Ametraka eo amin'ny fiainan'ny olona sy an'olo eo amin'ny fiainan'ny olona ny toeran'Andriamanitra dia mamona na ravola. Rehefa nanompo an'Andriamanitra Judas nandritry ny fotoana be dia be, 3 taona be zao izy niaraka tamin'ny Jesosy sy ireo mpianatra 12 rahalahiny ary 12 moa izy ireo fa miampy azy ny 12 azy. Dia izy ny Jona 12 ny 17 ka hatramin'ny 19. Ary Maria Magdalene io vehivavy janga, olona ratsy teo amin'ny fiarahamonina fanondromolitra, tena tsy mendrika akory na hikasika an'i Jesosy aza raha ohatra ka ny zavatra hita maso ny ainany. Fa io Maria io rehefa niona tamin'i Jesosy, nisy taona saika hotoram-bato, teo Jesosy namonjy azy dia tadidio tsy te hiaina tsisy an'i Jesosy zany Maria. Fa nareo tahiry sarobidy tao aminy aza zay le hoe olona anankiray resy lahatra etsy amin'ny fitiavana eo am-panimpona an'Andriamanitra fa tsy mila fanentanana eo am-panatanterana ny asan'Andriamanitra. Maria tena natsapa fa raha tsy teo Jesosy tsisy mivelona tsony izy. Dia tonga Maria andeha amaly fitian'i Jesosy eo anatina fivoriana anankiray, ny ray sy ny tahiry faran'izay lafo indrindra, le menaka manitra miora ao anaty tavoahangy alabastara, lafo vidy tamin'izany. Zany hoe raha kambana mividy le menaka ao anatin'le tavoahangy ny vakiny teo an-tongotra Jesosy na ny sorany tongony dia mahavidy trano 2 na 3. Fa rehefa noentin'ny Maria io menaka io ka tonga izy any eo amin'ny fiankofana, zay le fiankofana marina,
tsy nitomba ambidiny le menaka ny vakina fa le toe-po teo ampamakina ny lafo vidy na raraka natao tsinitsinina teo atongotry ilay tompony aina mba hanehoana fa tsy toy izao raha tsy eo ianao. Tiako ho fantatritsika fa rehefa mandeha reny iny reny ka mira mpekoaka dia mila renao lalina ao am-ponao ny fahatsapahany marina maky tavoangy teo tongotry Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany. Satria na tsy ary Maria fa raha tonga ny olona itorabato azy ny vangongo toy ny fasana ane ny vato teny atana amin'ny mpisorony sy ny jiosy itorabato amin'ny Maria. Fa rehefa tonga teo amin'ny Jesosy Maria foana ny programa pahafatesana fa nanomboka ny tantaram-piovana vaovao. Tsy ny nataon'ny Maria fa ny fionan'ny Maria tamin'i Jesosy sy ny toe-pon'ny Maria teo anatrehan'i Jesosy. Nanomboka teo io Maria io dia nanaradian'i Jesosy ary eo amin'izay toerana misy an'i Jesosy dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa eo atongotry ny tompo izy miaino izay fampianarana sy fahamarinana rehetra lazain'i Jesosy. Tena tonga mpanaradia marina an'i Jesosy. Tsisy titra izy fa nanana fo izy. Ary tiako fantatrao nariny lavitra ny apôstôly atao hoe Jodasy raha toe-po teo ampanompoana n'Andriamanitra. Jereo ane eo amin'ny jaona tokorominy folo ny andininy fahateloko hatramin'ny andininy fahaefatra. Ary Maria rehefa naka menaka manitra nisy nardasa tsara ny sarobidy lanjany ray livatra dia nanositra ny tongotra Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary feno anitry ny menaka ny trano. Ary hoy Jodasy Iskariota anankiray tamin'ny mpianatra Jesosy ilay efa hamadika azy, nahoana io menaka io no tsy namidy denari 300 ka nomena ho amin'ny malahelo. Ary izy no nilaza izany tsy noho ny fiahino malahelo loatra fa satria mpangalatra izy sady mitondra ny kitapoka anak'izay tao anatiny. Azonareo ve? Efa paka ny ao anaty kitapo mandrakarivo Jodasy mpangalatra ary mety manomboka tamin'ny zavatra kely le fiodinana fakanany ao anaty kitapo fa le motivation na piasa azy ho tonga mpangalatra mihitsy na tonga mifono tsy ny sokatra tena iaina ny fitiavan'Andriamanitra satria mbola misy fanahy hafa manetsika azy akoatra ny fanahy masin'Andriamanitra. Mafantatrareo? Présent Jodasy teo izy fa tsy manana communion amin'ny Jesosy Jodasy fa manan-javatra fa mbola mameno ny fony na miaraka amin'ny Jesosy isan'andro azy. Ka ny tanjon'ny filazantsara tsy ny tonga antsika fotsiny ho voataona anana fahalinana iay ny tenim-pahamarinana fa ny fahafahan'ny tenin'Andriamanitra miditra ao anatintsika anaisotra sy anafaka eo amin'ny fiainantsika ro faka mangidy rehetra tsy mampahazo aina ny fanahy masina atonga antsika ho tsara communion amin'Andriamanitra. Tsy marety eka ho an'ny tompo e. Zany ny fahamarinana. Jodasy dia mpangalatra foana. Rehefa jerena ny kesin'ny tompo dia mahavariana amin'ny Jesosy koa dia tsy mba miteny mihitsy hoe ary hitako amin'Andriamanitra azy tsy ampy izao ny eo amin'ny kesy satria Jodasy kare tsy mbola nisy zany na indray mandeha azy teto ny nahitako fa Jesosy tsy liana mihitsy izy amin'izay dépense sy gain fa izy mahita ny fandrosoan'ny asa tsy miankina moyen fa miankina amin'ny fahasoavany. Saranga tsy marety eka ho an'ny tompo. Alleluia. Vao nisy manao fanatitra goavana ho an'i Jesosy dia ohatran'ny Maria Magdalena zao tonga nanao an'ilay izy dia zao ny zavatra nitrango hozy Jodasy hoe nahoana manao fandaniana dala toy izao. Sahala amin'ny hoe olona tsara fanahy be zany izy tena mihevitra ny mahantra. Ohatrany hoe Jodasy ny faran'izay tsara indrindra mihoatra noho Jesosy. Kanefa ka ilay zavatra mitranga marary fo amin'ny dépense izy fitiavan-tena satria misaina izay tombony ho azy ao anaty alatra. Azonao veriko ve?
fa le olona sakaizany vidiny miaraka tamin'ny nandritry ny telo taona iny namadika sy nivarotra an Jesosy. Midika fa teo Jodasy ara-batana. Teo izy amin'ny maha-olombelona hita teo. Fa tsy tao mihitsy izy amin'ny ara-panahy. Olona izy ianao tonga eto amin'ny fanatren'Andriamanitra androany maraina. Présent miaraka amin'ny fanahinao ve ianao sa olona tonga eny toriteny. Fa azon'Andriamanitra samborona daholo ny karazan'olona rehetra raha vonina nokatra ny fony ka handray ny fanambarany ary ampandroso ny fanahiny asa ao anatiny. Somary eteka ho an'ny tompo. Jodasy tsy hoe miavitra mantry zany izy. Fa tsy mahazaka izy mahita ilay fanomezana nomenan Jesosy mivantana. Ny antony, maniry fanatitra izy mba hiditra ao amin'ny kesy, mba isy hanodinany azy. Efela izy no apôstôly mpangalatra, tsy mahatoky. Dia tokony fantatrao fa sahala amin'izany mihitsy ny fisian'ny io teo amin'ny fiainan'ny olona. Ohatr'izay fiainan'ny Jodasy izay mihitsy ny fidiran'ny io teo amin'ny fiainan'ny olona. Raha vao androany io tsy ajanonao, dia raha pitso no anajanona anao. Mila manapa-kevitra ianao tsy mankafy ota ohatry ny tombony tsy marina zany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Mila fantatsika fa ny ota tsy statika, fa ny ota dinamika. Arakara ny toerany ao anatinao ny tombony fiatraikany sy tombony ny fisehoany koa. Zany hoe mitombo ao anatin'ny olona tsy vita fibebahana ny faharatsiana. Mety kely any amin'ny kesy ny fanombohany, fa le tompon'ny kesy mihitsiny navarotrany tamin'ny farany. Mba azonao ve zany zavatra zany? Manomboka amin'ny tsy fahatokina miafina le izy amin'ny fangalarana zavatra kely. Mikesin'i Jesosy aloha ny kitihany, dia ny farana tamin'ny famarotana an' Jesosy amin'izay amin'ny 30 teny ampisorony. Vola kely aloha nalainy tao, avy eo tao amin'ny kesy, fa ny fiafarany vola be. Mandra-pahavarotra ny an' Jesosy amin'izay ny farany. Ny efaranany nampiasay mamona izy na tsy conscience tamin'ny zavatra nataony. Ny tanjon'ny Satana eo mpamatorana anao dia ny tsy hanananao fahatsapatena, fa ny fiafaranany zavatra ataonao dia faharavana raha tsy manapa-kevitra ianao ny joro anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny androany. Alleluia. Tena tsy mety arloza ny fanompona rehefa tonga motivation ao am-piangonana vola. Nareo ve nieritreritra sy ny saina hoe raha kasitraka Andriamanitra tsy tokony Jodasy ianao kasitrahany fa tsy Maria? Jodasy apôstôly izy mifidy azy. Mananjara voatendry tsara Jodasy matona tsony ho isan'ny apôstôly 12 iaraka aminy. Fa ny zavatra nitranga dia zao, Jodasy tokony hitory teny indray no tsy voarakitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny tantara tsarany. Fa Maria Magdalena janga ny ovafo indray ny tsy maintsy toriana ny nataony isaky ny toriana amin'ny filazantsara. Sarobidy amin'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny titra ny toe-po mijoro ao anaty communion. Satria tsy titra ny mahavonjy fa fiombonana amin'Andriamanitra. Communion. Ataovy azo antoka fa tsika tsirairay avy isam-batan'olona dia olona manana etaeta ny hoakarina amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Zao tontolo zao dia mandalo sy miserana fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maritra mandrakizay. Ary tadidio, raha olo-kandalo isika, velona ianao androany. Androany ianao no afaka anambarany kristian'ny hafa. Fa raha pitso ianao ho tsarovana ny tantaram-pandalovanao teto ambonin'ny tany, ary raha samy andalo toy izany avokoa tsika rehetra, inona ny olazain'ny taranaka ny amin'ny fisinao anambarany Kristy ve? Maty namelany mamitoy ny tantely ve? Sa maty nanaikitry loatra mifanenitra? Fijoroana ao anaty toe-po mijoro manaiky ho an'Andriamanitra, manatsara fiombonana miaraka amin'ny Jesosy
zavatra anankiray no ilain'Andriamanitra antsafidy avy ao anatinao. Zavatra anankiray tsy vita ny ezakao sy ny fisaitsainanao maha-olombelona zany, fa ilanao ny fanampiny fanamasina zany. Zay le hoe zay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ny anjaranao manokatra fo antsafidy. Jesosy a, sokafako anao ny foko, mangetaeta ho isan'ny olona tena kaiky anao indrindra. Mangetaeta ho isan'ny olona anao ny sitraponao Jesosy a. Te hanana firaisana sy communion aminao a. Dia rehefa mahita ianao toetra tsara, dia mangata amin'Andriamanitra, zay toetra tsara anao zay tiako hananana. Za Jesosy tsy malemy fanahy mihitsy, fanahy masino mba hampio andeha amin'ny fahalemem-panahy. Fa tsy hoe isaky ny zavatra mitranga dia gérer ny fonao ny olona, fa sao dia tapaka lalan-draha eo ianao, sao dia mankatra tension, sao dia marary. Fa isaky ny zavatra mitranga, omena anareo eny anosy foana amin'ny fitenena fa ny ao an-trano a, dia ianao no mitazona micro. Jereo ao anaty test sy ny zavatra mitranga rehetra, hoe inona ny tombontsoa tokony ananan'ny olona manana vokatry ny fanahy azo avoaka ao anatiny. Ninona fanoerana rehetra dia lalandreny ahafahantsika mamoaka ny fruit de l'esprit na ny vokatry ny fanahy ao anatsika. Meo alalina ny fanahy masina fa tsy renao akory hoe mangirifiry le izy. Nanaiky fotsiny raha Odilon dia nitatsetra ny fanahy masina ny délivrer azy. Fa ny mahatonga le délivrance tsy tanteraka, efa manomboka versaina ane zany izy, tsy mahatsapa-tena fa misy zavatra manariny, satria mpamosavy mihitsy ny tonga. Fa rehefa tonga le teny nanaitra azy tao am-pony hoe zao le voaray tao anatin'ny torotenin'ny communion, dia nitratsetra ny fanahy masina nanome fahasahiana sy ny transforme azy. Ianao no vain'Andriamanitra mialohan'ny mpamosavy, satria mpamosavy tsy andaitra ny odiny dia manaiky fa lehibe n'Andriamanitra ao. Halleluja! Ka mila ny fijoroantsika ao anaty communion. Zay ny mahasarotra ny sekoly ny communion. Tsy ny olona rehetra mavita mitory an'izany. Ranao mbola orgueilleux be, fianavinavina ny ao anatin'ny fonao, dia tsy afaka mihitsy anao joro vavolombelona hoe ny zavatra nitranga ohatr'izao, fa tena efa mivokina mihitsy ny totondroko. Fa Andriamanitra mihitsy no niteny tamiko hoe aprimo iny fahatsiaranofo ny adinao fara-panahy. Tsy tafijoro an'izany ianao. Satria mbola fanahy hafa manjaka sy te hanapaka ao anatinao. Tandremo, fa rehefa mamoana no Andriamanitra dia manomboka misaina mamoana ianao, mihevitra mamoana ianao, mamoana ny mameno ny fonao, mamoana ny fiadananao, fa tsy Kristy zany. Ohatrany tsy mahatsiaro tena manana fiainam-pilaminana sy en sécurité ianao raha tsy mamoana. Zao toetra ny ao anatinao. Fa rehefa tsy mamoana no ao fa Kristy no ao an-tsainao, Kristy no ao am-ponao, Kristy ny isan'andronao, Kristy no zarainao. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Ampiasain'ny devoly mamoana ho Andriamanitra mamilo ny fon'ny olona sy ny fifantohan'ny olona, tsy ao amin'i Jesosy, sy olona amin'ny sitrapon'i Jesosy. Tiako fantatrao anefa fa i mamoana dia mandalo, fa tsy mandrakizay zany. Avelan'Andriamanitra anompo mamoana rehefa manompo an'Andriamanitra ny fony zanany. Natao anompo mamoana fa tsy hotompona. Ny hery mamoana ny voafetre, ary mamoana tsy antoka ao amin'ny mandrakizay zany. Bandana ny tany io le maty, mpanan-karena tsara fanahy, mpanan-karena ratsy fanahy, le maty dia very tany amin'ny elo. Fa tonga tany amin'ny elo ngiara iny vao tonga saina hoe andana, ireo Lazarosy mba hiteny amin'ny fianakaviako any ambonin'ny tany. Teneno izy hoe manana mbola havana any hoe tsy tiako akatiry zareo.
mba andana toriory mba barao am'zareo marina fa mangiry firy tsy nataoko lara-pahamena teny ambonin'ny tany averiko foa zany tsy nataoko lara-pahamena teny ambony tany fa tsisy azo atao tsony zao ianao manapofona izao no misy atenena sy afaka anapa-kevitra hiala amin'ny faratsiana fa hiverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra zao ianao mbola manapofona izao fa raha voalasy io tsisy ninona azo atao fa misy mandrakizay miandry anao ary le mandrakizay miandry anao na ho any amin'ny fiainana mandrakizay na ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay efa resana momba fahaverezana dia miorooro ny olona tsy te hiala amin'ny faratsiana fa mahazo aina ny olona miaritra manoloana ny faratsiana rehetra izay manohatra azy ianao ne raha ohatra ka tsy mahatsiaro tena hoe ory amin'izao ny ara-panahinao dia tsy normal ianao satria eto amboniny tany be dia be mihoatra lavitra noho ny olona manao sitrapon'Andriamanitra sy nijoro amin'ny fahamarinana ny olona tsy miaina ao anatin'ny fahamarinana satria rehefa namorona Adama Andriamanitra dia aza adino fa i Adama ny nanondrana dia ny tany ho voaozona ny tany ozy izy Jehovah Andriamanitra noho ny aminao satria nazonon'Andriamanitra ny fijoroana Adama ny bénédiction an-tany ny fitahiana ho an'ny tany ka ty tany ty tsy moroso makany amin'ny fahatsarana zany tany meravo ty atsangano zay buildina faran'izay tsara indrindra tiana ho atsangana fa ho ravo zany rehefa kelikely tsy fahavalon'ny fitahinanao Andriamanitra tsy ianao manan-karena ny olon'Andriamanitra ary natao hanan-karena ny zanak'Andriamanitra na tianao fantatra zany satria Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy tsy ny arena ny olana fa ny fonao mifikitra amin'ny arena sy mametraka ny arena olo ara-pahamena mahatonga anao angalatra mihitsy io mahatonga anao tsy azo tenenina mihitsy ny falazao zay tianao pasteur Rodolphe fa za dia za zay ny fandraisan-dahatra androany mbola manitsy anao ny tenin'Andriamanitra fa nisy mpanan-karena tany amin'ny elo tsy nametraka olo ara-pahamena izy ho an'ny praitaposy ny ankonany ny eritreretiny fa nifametahany vola be ny fametahany arena be ny ampilamina ny sainy ho an'ny taranany eto ambonin'ny tany fa adininy fa le mpanan-karena tany amin'ny elo tsy nametraka ny lahara-pahamena ho amin'ny fiainam-panahy dia nijaly mandrakizay dia ozy izy andany irao fa neny tany mandalo ihany tsy le vola be napetrako tany tsony tsisy ninona azy koa totsony atao ninona koa moa efa tsy eo tsony izy efa eny apela tamina ny tompony na mahay mitantana io na tsy mahay mitantana na tsy manina ary matetika reny arena azo ny tsirariny reny ravarava ohatrany eny anaty kitapo-loka dolo fotsiny fa dia nampiasainy devoly fotsiny hita plaisir manangona amin'ny tsy fahamarinana izay mbola voafatotry ny vola fa rehefa tapitra ny fetra tsisy bénédiction sy fitahina maritra zany ao anaty tsy fahamarinana fa ravany efa randreny mba azokafo masom-panahy raha ijeryntsika teto Madagasikara zavatra ny enantsika teto zany ary zany tsy resaka politika ny zaraiko an'izany fa fahamarinana zany nanomboka tamin'ny 1947 misy kitana stara be rehefa kelikely dia rava be dia miditra indray manaraka bobo be fa rehefa avy eo dia lasa raraka be indray dia ohatra zay foana miodikodina eo cercle vicieux izy ny fata eo miodikodina eo ny antony satria tsy mbola manapaka eo amin'ilay firenena raha fahamarinana mbola mety misy mamona miôdiôdy ihany tsy azo atao fasady ny fahamarinana fa fiainana Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainy Madagasikara tsy marety aika amin'Andriamanitra halleluja ny fahamarinana tsy zavatra tadiavina fa fahamarinana fanomezana avy amin'Andriamanitra raisina tsy tonga eto tsika hitady ny rariny sy ny marina fa tonga eto tsika andray ny marina sy ny rariny personne olona ny fahamarinana atao hoe Jesosy za lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny raha efa tsy amin'ny alalako ka raha misy mitory aminareo fahamarinana tadiavina tsy kristianina izany fa ny fahamarinantsika efa nomen'Andriamanitra toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny fahamarinana lahatokana mba tsy hovezy rehetra mino azy farana fiainana mandrakizay fahamarinana raisina mpinoana ampanahy iainana ao anaty communion fa tsy tadiavina ao anaty zavamisy sy fiainana na hevitra na fahendrena hafa eto ary tsy problema rabola ny olanao ao tokantrano na olan'ny firenenao fa problema tsy maro toerana ara-pahamarinana
sy amin'ny fametrahana an Jesosy hoe eo amin'ny fiainanao sy ny tokantranonao manokana. Ny vola tsy mahavita ny zavatra rehetra. Afaka mividy fandriana volamena amin'ny vola be ianao fa tsy afaka hiantoka ny torimaso le fandriana volamena rehefa tory ianao amin'ny alina. Afaka mividy toerana sy seza sy fanapahana ianao fa tsy miantoka ny haja sy voninahitra ary fahamendrehana iainanao anatin'izany fanapahana zany. Afaka mividy fanafody faran'izay lafo vidy ianao fa tsy afaka hiantoka fahasalamana zay fanafody hoaninao. Afaka mividy montre tsara tarehy tao diamant sisiny fa ny tombonandro tsy azonao vidiana mifanaraka amin'ny alafo ny famataranandro eny an-tananao. Afaka mividy boky faran'izay tena mpahomby ianao indrindra eto ambonin'ny tany fa tsy manana tsy afaka hividy intelligence na fahatsilotsaina ianao. Afaka hividianana raha sendra tsy ampirahiny amin'ny hôpitaly ianao ny vola fa tsy miantoka fiainana ny amin'ny tohizany zany rahapeso. Afaka mividy ianao fafinaretana sy fitiavana diso fa tsarovy tsy afaka hiantoka ianao fiadanana sy fitiavana marina ao anatin'izany. Tsarovy fa isika tsy nirahana hitory vola na ty tany ty fa tsika nitory an Jesosy Kristy lay tokana amonjy atsika. Izy ny lalana, izy ny fahamarinana, izy no fiainana. Alleluia, alleluia. Misy olona ve voatandro any maraina? Azonareo ve ny zavatra zaraina androany eo? Inona ary ny zavatra mitranga? Zao le zavatra tiany Jesosy holazaina tandremo. Ny lalam-piainan'ny olona dia tsy miankina amin'ny zavatra ny ainany tany am-piandohana. Misy karazan'olona ohatran'ny Jodasy, tsara tany am-panombohana fa ratsy fiafara. Teo Andriamanitra, tonga ny tenin'Andriamanitra, mandray ny toriteny rehetra izay ataon'i Jesosy Jodasy, fa tsy tao mihitsy izy satria voaketsany zavatra hafa mifony. Ny olantsika zany tsy hoe tsy tonga Jesosy teny sy anambara fahamarinana amintsika, fa ny problematsika, ny fotsika ny nametrahantsika zavatra hafa tsy ahafahan'ny teny miditra ao anatintsika. Inona ny fahazarana sy zavatra mbola mamena ao anatinao, fa zay ny probleman'ny Jodasy. Dia fantatrao ny tiako tenenina. Ohatrany teteny zany ianao isan'andro manamelo tena hoe tena tsapa, rehefa isaky ny matsapa an'izay ohatrany fanamelo teny zay ianao ao anaty dia misy toeta mbola eo. Zay no mahatonga ny bokin'ny Apokalipsy milaza hoe ary manana ny seza fiandrianan'ny Satana ao anatiny izy. Fiangonana tany Pergamosy angamba no lazain'i Jesosy an'izay. Io seza fiandrianan'ny Satana lazain'ny tenin'Andriamanitra io dia tadidio. Io seza fiandrianan'ny Satana io le ota anankiray tsy mety miala mihitsy fa efa natao jobily nareo sy toetra io. Raha tsy mirodana io seza fiandrianan'ny Satana io, tsy possible ny iverenanao any amin'ny fitiavana voalohany. Noho izany, zay ny navoan'i Jodasy, ny seza fiandrianan'ny Satana tao anatiny ka natonga azy ho mpamadika, nanana seza fiandrianana be mihitsy tao anatiny. Mamona avereno, mamona nana seza fiandrianana tao mamona, manomboka tsy libre izy eny ampanompona satria nahoana tsy manana motivation izy, tsy manana hetsika eny anatin'ny fony sy zotom-po izy anao zay zavatra sain'Andriamanitra ataony. Ho an'ny velona zay miankina amin'ny mamona eto ambony tany fa tsy mametraka ny toeran'i Kristy eo amin'ny toerany, dia ampahoriny ohatra amin'ny lalan-dranao. Rohidrohitiny mamona mihitsy, asiny kely androany dia ritiny rapitso, moainy kesy dia miakatra ny tension. Satria nahoana? Mamona. Tadidio tsara fa misy karazan'olona tsara tany am-boalohany koa ohatran'ny Jodasy any amin'ny testamenta taloha, fa ratsy fiafara ohatran'ny Solomon, ohatran'ny Samson, Geazi, Balama. Zany tsara fanombohana daholo fa ratsy fiafara. Nahoana? Communion no mitahiry olona fa tsy herina ositra. Jodasy ane nandeha tsororony araka tamin'ny mpianatra koa nandeha nitory teny. Fa rehefa tonga ny voninahitra, tonga ny voninahitra, nomen'Andriamanitra voninahitra Solomon
nomen'Andriamanitra voninahitra Samson dia izy ny adinony voalohany. Andriamanitra ny adinony fanifantoka teo amin'le hery amin'izay izy. Zay no maharatsy an'le fanomezana. Eno tsara ty teny ty ao anaty communion tsika androany maraina. Zay no maharatsy ny fanomezam-pahasoavana voarainao tsy ny eloava amin'ny fiovam-po. Satria ohatry ny antsy maranitra eny an-tanany zaza le izy mandratra ny tenany fa tsy tetehakena akory. Zay ny ohatra nomeko omaly tamin'ny toro-teniny zoma-panafahana tao anatin'ny direct. Tsisy ray aman-dreny any melamina ny zanany satria fatany fandratra azy le izy. Fa rehefa fatany hoe tokony hanampy azy amin'izay le antsy na le lamina dia omeny azy satria ainy ny ampiasa an'izay zavatra tokony handratra azy. Avadika lasa ho tombony le zavatra maranitra. Ho tonga hanampy azy, hanamora ny asany fa tsy tonga handratra ny tenany. Ianao moramora maratra, mora tafotoana io manana problème ra-panahy ianao tompoko lasy tompoko vavy. Ny fahazazana mahatonga anao mora maratra. Zavatra kely tsisy dikany dia maratra ianao, dia iny dia midongy, dia iny dia manao réaction tsy izy, dia mitrôtrôtry eny, dia miakatrakaty eny, dia hozy Jesosy hoe ndray ty zanako 3 taona. Dia izy mihitsy nanome azy zava-maranitra tokony hanampy azy fa lasa nandratra azy. Reny olona manafotoany reny manampy ny fitombonao reny fa avoa ilay vokatry ny fanao. Tsy mareteka ho an' Jesosy. Tadio fa mivoninahitra ny arena izay nomen'Andriamanitra ny Solomona ihany. Lasa lalana nampivily lalana tsy ho tafatoetra tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany nanaraka ny lalan'ny tompy ihany. Talohan'ny arena, talohan'ny voninahitra. Fa rehefa tonga ny voninahitra dia very ny fankatoavana an'Andriamanitra. Mivavaka mba tsy ho tratra ny fitaka ianao ho mamo sy ho entin'ny voninahitra na fahefana eto ambonin'ny tany ka hanadino an'Andriamanitra tahaka izany. Raha ianao aloha ilay olona mba atao an'izay tsotra amin'izay dia mba manaova amen. Hivavaka mba ho tombonao an'Andriamanitra daholo ny fahatsarana rehetra ny raisinao avy aminy. Hitondrany ianao eto ambonin'ny tany ho fantsona asoa ny génération na ny taranaka faramandimy. Amen. Ho tsara communion amin'Andriamanitra ny ianao, tsy ho lavo no voninahitra sy fisandratana ary tsy zavatra ataon'Andriamanitra satria ho avy le izy amin'ny 2026 ora mbola tsy miveriny Jesosy ary azoko antoka fa tena ho atobak'Andriamanitra mihitsy satria izy rehefa azon'Andriamanitra amin'izay ny toe-ponao hoe mety aminy ao anatinao. Alleluia. Dia le izy fahamarinana azahoana le izy fa tsy calcul. Azo ataony miaina ao anaty fanetretena na feno voninahitra aza momba anao. Mijanona ho mahatoky na fidèle amin'ny vadinao ianao. Mijanona ho mahatoky amin'ny mpino sy ny fiangonana na ny mission izay nametran'Andriamanitra anao na dia feno voninahitra azy. Afaka miteny amin'izany mahatoky izany ve ianao amin'Andriamanitra? Raha hiteny hoe ninon'Andriamanitra hitondranao amin'ny fiainako dia toetra ho mahatoky aho. Fa raha vao misy olona ne tena mitsotra aminareo rehefa tsy mety ny ao anatiny, zavatra kely tsisy dikany dia efa mahatonga azy hoe asiany soratra ny tômôbila hoe boby zahay. Tsisy fanetretena zavatra kely tsisy dikany. Misy olona ampiasain'Andriamanitra sery ny sitrana rapitso izy dia bishopy. Ngamba raha maty ny mitsangana Kristy faharoa amin'izay izy. Hitanareo raha vao tsy ny eloava ny toe-panany ny fahasoavana sy ny fahatsarana izay omen'Andriamanitra dia mamily lalana sy mamery ny olona tsy hifankahitany amin'Andriamanitra nefa tiako ho fantatrao tsy tokony ho amporisihana ianao hanaraka ny filanao hoe tsy ampy ianao dia tsofina rano miliardera nefa ny fiainam-pananao zéro. Dia mba azonao ve ny dikan'izany? Inona ny tanjon'Andriamanitra raha very Solomona izy tsy nanenina izy nameny Solomona ny zavatra rehetra? Satria Solomona ny tiany mihoatra noho ny zavatra rehetra. I Adama ny tiany no Edena. Foana ny Edena rehefa niody ny Adama. Ny dikan'izay tsy Edena tsy mijoro manana ny zavatra rehetra. Tsy Adama tsy mijoro manana Edena sy ny zavatra rehetra no ilaina, fa Adama mijoro iankina ny Edena mba hatonga ny zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra ho mendrika ho an'ny olona mitoetra ao amin'ny sitrapony. Amboary io toe-po io. Mangata amin'Andriamanitra. Te hitanao
mitovy aminao taminao tsy misy nininina ihany. Rehefa ho avy Andriamanitra ka hanome anao ny zavatra rehetra. Mino fa rehefa tsara communion anao dia tsy misy risky. Tsy misy risky amin'ny fiainam-panahinao, tsy misy risky amin'ny toetranao, tsy misy zavatra ohatrany hoe anery anao zany hiova, na arena, na vola, na fahasalamana, na tanjaka, na fahatsarana, na fanomezam-pahasoavana. Isika tsy tokony rava ny amamo ny voninahitra sy ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany izay mandalo sy miserana, fa tokony hijorontsika amin'ny fatokina fa Andriamanitra dia Andriamanitra marina mahatoky tsy injo ny lavitra en'izy lalan'ny fanetretenan'ny olona. Amen. Ka misy ny olona akaiky an'Andriamanitra dia misy ny olona akaiky azy fa tsy ao. Jodasy zao akaiky azy fa tsy tao. Samson nieritreritra fa teo amin'ny volony ny heriny satria tsy nahita ny nahaterahany. Fa tsy fantatry Samson fa natonga zo Samson nisy niaritra teo alohany. Mba avakio aneny any an-trano mpitsara toko fa 7:24-7:20 nianatra mihitsy izy mivady ny teny manosy ny vadiny, dadany Samson sy ny vadiny, mamany Samson. Tsy mahazo misotro divay nataoka ary tsy azo tapahana amin'ny volony mandrapana. Le ray aman-dreny no niteny, le ray aman-dreny no hatrany amboaka no tsy niaritra tsy nisotro ranom-boaloboka akory mba hahatonga ny Samson no Samson. Fa rehefa mivoaka amin'izay Samson dia nieritreritra izy hoe manetsika hery fotsiny fa amin'ny volo le izy. Tokony ho amin'ny Filistina, tokony handrava Filistina izy mba hampandresy ny Israely amin'ny hery ao anatin'izy irery. Fa ny problème rehefa azo le hery, mety le voninahitra amin'izay tombony isan'ny vahivavy. Mandeha Dalila, tsy nihaino ray aman-dreny nitsony mihitsy izy, tsisy zavatra nianony amin'izay satria nahoana feno heriko. Efa aty aminay le izy e, aty aminay amin'izay zao fa tsy hanina tsoniko. Efa feno hery zay. Lasa ndrehare, tsy fantatry Samson fa mahery tsy moa dia tsy ela velona. Tsika tsy hoe niaritra ho antsika pasteur Rodolphe fa na niaritra ho antsika mpanompon'Andriamanitra izy fantatrao tsy izay zany e, fa niaritra ho anao Jesosy. Ary noho ny amin'ny Jesosy Kristy no matoy izao antsika tsirairay avy. Dia mila miombona amin'ny Jesosy sika mba tonga antsika tsy ho very eny an-dalana ohatran'ny Samson tafasaraka tamin'ny ray aman-dreniny tandindo ny zavatra ho avy. Communion no mitahiry ny fahatsarana rehetra ao anaty fifandraisana fa tsy relation. Namina relation tamin'i Jesosy, Jodasy fa tsy nanana communion. Fa presaka ry zareo, fanoroka ry zareo, tsara relation ry zareo, fa tsy nisy communion ry zareo. Rehefa rava ny communion dia rava ny mandrakizay. Tsy voatahiry ny soa rehetra fa ny communion tombo ny fanananao communion dia ny fiombonanao amin'ny Jesosy no mitahiry ny fanomezam-pahasoavana, mitahiry ny ainao, mitahiry ny tsara rehetra avy amin'Andriamanitra ho anao. Azadiny fa ny fanatren'Andriamanitra ihany no afaka hitahiry izay zavatra avy amin'Andriamanitra. Ianao tsy afaka hitahiry izay avy amin'Andriamanitra amin'ny fomba tianao hitahirizana azy, fa ny fanatrehany ihany no mitahiry ny fanomezany. Tadidinareo no mana, rehefa niteny Andriamanitra hoe tsy azo tehirizina dia masiso rapitso maraina. Rehefa niteny izy hoe amin'ny sabata izy azo tehirizina dia ndroandro tsy masiso ndray. Fa rehefa teo amin'ny fanatren'Andriamanitra tao anaty fiara-mifanekena izy dia tsy nasiso mandrakizay. Ka ny fanomezana avy any ambony any ny atmosfera hitahirizana azy. Zay mahatonga anay manaitra anao manana fiainam-bavaka matanjaka, anamafy ny communion anao zany. Amaky tenin'Andriamanitra matetika, anatsara ny communion anao zany. Anana vavaka matanjaka miaraka amin'Andriamanitra, na fifadikaniny io, ninnininy io, eo amin'ny fanatrehany ihany no hitehirizana ny fanomezany. Tsy afaka hitomby ianao raha tsy ao amin'ny fanatrehany. Tsy afaka hatateraka ny hazakazakao ianao raha tsy manana ny fanatrehany. Tsy afaka hamokatra ninninina avy aminy ianao raha tsy feno ny fanatrehany. Tsy misy afa-tsy ny fiombonana amin'ny fanatrehany no izitanao fandronany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Zany mahatonga antsika miankokoa kely tongony eny. Dikany fiankofana fampanekena ao anaty ianao ny sitrapony. Zareo le vehivavy Kananita nanana fifandraisana tamin'i Jesosy fotsiny.
dia ilay zanany any an-tranony tsy nalalan'i Jesosy ny sitrany satria nifandray tamin'ny sorsa izy. Marary ny zanako vavy Jesosy, dia Jesosy tsy mety raha manembokely amin'ny mofonjaza. Nga mifaninana kory zasy ianao mafy ane zany e. Fosy izy isisika afa ny ambokely afaka eo ambany latabatra ny maka ny sombitsombony izay latsaka. Dia Jesosy sitrana ny zanako. Le zanany tamin'izay oro zay na sitrana le zanany vavy ihany. Satria ny vavy tsy nalalan'i Jesosy tsy nanolo tena. Matory eo natorimaso miandro fahafatesana fa intervention fijoroan'ny olona anankiray nanelanelana tamin'ny sorsana tamin'ny loharanona tonga le vokatra nitanga teo ny eo. Ny fijoroanao ane asony afy e. Ianao tsy Jonas manimba ny lalan'ny olona ho any amin'izay alehany satria tsy tokony ao anaty sambo. Any amin'ny toerana tsy tokony isy ianao ny andehananao. Eto zao tsy tokony tsisy olona tsony tokony hoe androany izy eto dia rapitsy izy any amin'ny boaty ohatra. Na androany miaraka eto dia afaka pitsy tokony ry bary ery ianao. Raha mba mitoriteny moa maninona fa tena mifandona mihitsy. Ohatra mampatsiaro anao an'le tena pitorina filazantsara dia nisy mamo anankiray. Dia zao nataon'le mamo sady nijery fa mba ampitsikikely anareo ohatry tena miketrona dolo nareo. Alleloia. Teo izy le mamo teo izy tamin'ny Noa dia tadidio fa nanangana sambo fiara izy ao anaty andro maina. Dia izy ngaraina sady ohatrany balabala kely zay moa masony mahafinaritra kely. Dia ny sady mivandravandrana dia zao natao pasitira fa sambo le izy sa fiara e. Latsaka dolo mpivarotra. Dia ozy izy le anankiray ty zahay tokoa lesiny lalina. Hitantsika tsirairay avy Andriamanitra amandry. Asitiaka mafy loha Jesosy e. Le vehivavy kananitana nantonan'i Jesosy. Marary ny sanako dia Jesosy mifanidra kory zasy ianao. Tsy mendrika ho an'ny amboa-kely ohatra nareo mianaka mofonjaza. Dia nisisika izy satria fatany fa amin'i Jesosy le loharano andraisany an'izany. Vao nresaka tamin'i Jesosy amin'izay dia Jesosy hoe zao kehitriny izao sitrana ny zanako vavy. Tamin'ny inory iny dia livre le zanany vavy. Zanany vavy tsy nanolo tena. Zanany vavy tsy nivavahana akory. Zanany vavy fa tsy nafantatra kory fa manina tonga dia natanjaka ho azy teo satria tonga tany amin'le fandriana nisy azy le teny nanelanelana an' Jesosy sy le ramatoa nalefan'i Jesosy le teny tonga dia tany amin'le zanany vavy. Le vehivavy no niombona tamin'i Jesosy tao anatin'ny teny dia le zanany nisitrana tany am-pandriana tsy nahalalan'i Jesosy. Kapiteny Romanina koa ngamba fantatrareo tsara ny tantarany fotry izay. Vao nisokatra amin'ny fon'le kapiteny nametraka an' Jesosy teo amin'ny toerany tonga dia niditra tsery Jesosy nanelanelana. Ary ny fiafaran'le izy dia tsara lavitra. Tena tsara lavitra ny zavatra nataon'Andriamanitra. Mihoatra noho ny fanombohana ataovy amen. Ka misy ny akaiky fa jamba tsy mety manokatra ny fony fa feno zavatra hafa ohatra ny Jodasy. Misy ny mandalo misitraka mihoatra noho ny mitoetra eo fa lavitra ny fony. Averiko. Misy ny akaiky fa jamba tsy mety manokatra ny fony fa feno zavatra hafa ohatra ny Jodasy. Fa misy kosa ny sendra nandalo ohatra n'le vehivavy kananita nisitraka mihoatra noho ny olona niaraka tamin'i Jesosy eo akaikiny satria nanokatra ny fony. Ka le izy ny fisokafan'ny fonao ny zava-dehibe fa tsy ny maheo anao fotsiny. Romana toko 9:1-7 ka hatramin'ny 9:9. Ao ane mba jerentsika kely zay teny zay vetivety. Ao am-bokin'ny Romana toko 9:10. Misy olona voatavy androany eo ny 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izaho mananatra anareo rahalahy mba hitandrina ny amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fahatafotoinana tsy araka ny fampianarana efa niainanareo miala amin'ireny olon'ireny. Fa izy ireny tsy mba manompo an'i Kristy tompontsika fa ny kibony ihany ary tena malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tany fony izay tsy ary saina. Fa efa niely any amin'ny olona rehetra ny laza ny fanarahanareo ary faly noho ny aminareo satria tiako endry amin'izay tsara ianareo ary tsy hiaro amin'izay ratsy. Hitanareo le izy. Zavatra hafa mihitsy ny zavatra toriana sasany ozy izy.
ny apôstôly Paoly eto dia mamitaka ho an'izay tsy ary saina fotsiny amin'ny teny tsara lahatra izy nefa malefaka be izy dia le fahalefahany no hitanao fa le fa namampiasa azy tsy hitanao satria mamona ihany no ambadika le izy. Filipiana 2:7-20 rahalahy aoka samy anahaka ianareo ka dinio zay mandeha tahaka ny anananareo anahy ho marika fa maro ny mandeha izay efa nilazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina koa ankehitriny fa fahavalon'ny azo fijaliana izy ireny. Eno tsara fahavalon'ny azo fijaliana fa manino izy no tena fahavalon'ny azo fijaliana? Fahaverezana ozy izy no efarany satria ny kibony no andriamaniny, ny fahamenarany ny voninahiny fa misaina ny amin'ny tany izy. Fa ny fantsakatsika dia any an-danitra ary avy ihany koa no naresantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo izay anovany tenany fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny filazan'ny heriny ary ny fiasan'ny heriny izay ahaizany mampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Hitanareo eto Jesosy tena miteny mihitsy ny hoe misy ny mampitodika amin'ny tany tonga mitory ny anaran'Andriamanitra fa tsy manokatra ny masonao ao mandrakizay iombonanao amin'Andriamanitra. Dia ozy izy reny ozy izy alaviro satria very ozy izy eto very fahaverezana nefa rano ozy izy ny kibon'ny Andriamanina zavatra hafa motivationy tsy fanomponany ao am-pony tsy amonjy tsy tory an'i Kristy. Matteo 5:5 ao venareo raha resy lahatra moa nareo dia mba mitiafa mafy ny tompo. Amen. Ozy izy Jesosy ity fireneny ity manaja amin'ny olony fa ny fony kosa manalavitra. Misy fotoana zany manaja eo amin'ny olony fa le fo manalavitra. Zay Jodasy zay. Marka 7:9 dia amarana amin'izay tsika. Halleluja. Zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy nanao taminy hoe marina namina ny Isaianareo mpiatsara velatsy araka ny voasoratra hoe ty fireneny ty manaja amin'ny olony fa ny fony kosa manalavitra. Fifandraisanam-po amin'i Jesosy ny communion fa tsy zavatra eny ivelany fotsiny. Reto karazan'olona anankitelo reto amin'izay no anomezako fisaintsainanao fa nidevelopeko teo aloha izy telo reto fa ho fitiniko. Reto le karazan'olona telo. Misy olona ratsy teo aloha fa nova rehefa niona tamin'i Jesosy. Zay ny olona voalohany. Ao anatin'izany ry Maria Magdalene mpijangajanga-nikoizana teo borony ho faty toram-bato fa rehefa niona tamin'i Jesosy lasa Maria tsy maintsy tantaraina ny tantarany rehefa hitoriana ny tenin'Andriamanitra ratsy fanombohana fa tsara fiafara. Zakaiosy mpamory hetra ny olona rehetra ao an-tanàna tsisy tia azy fa rehefa avy niona tamin'i Jesosy izy lasa zanaky Abrahama tao anatin'ny ray mpimaso satria niova fo dia niova fiainana. Taorimy fionany tamin'i Jesosy. Tsy ny ratsy nataonao no mahatonga an'Andriamanitra tsy afaka hamonjy anao fa ny amafisam-ponao mifikitra amin'ny faharatsiana no mahatonga anao tsy mifankahita amin'Andriamanitra. Le vehivavy Samaritana teo am-pitsatsakana rano mpaka vadin'olona enina ny nasesiny teo fa tsy niova ny tantaram-piainana. Le vady fanimpitony no niona taminy atao hoe Jesosy. Zay no nahatonga azy niditra tany amin'ny fitsarany. Fiaonana amin'i Jesosy manova ny ratsy ho tonga faran'izay tsara indrindra. Simona Petera koa ohatr'izany. Olona ratsy koa izy teny am-boalohany fa tsara amin'ny fiafarany. Misy indray olona faharoa tô tsara zany izy fa tsy hita mihitsy ety ivelany le faharatsiana satria manafy-kilema ohatran'ny Jodasy. Ohatry ny hoe tia mahantra zany manao asa soa kanefa vao vitaky ny vola mandra-pahafatiny. Dia nefa rany apôstôly ny titra netiny voalohany fa inona ny titra farany? Namony tena. Ndiky fa tsy zay fanombohana mihitsy fa le fiafarana. Fahatelo misy olona tsara tena ampiandohana fa ratsy fiafara ohatran'ny Solomona Samson ary Gehazi ny lazaiko teo tafasaraka tamin'Andriamanitra. Voalohany olona ratsy lasa tsara. Faharoa olona faran'izay tsara mihitsiny fa manafy toetra ratsy ao anatiny. Fahatelo olona tsara tena ampiandohana fa ratsy fiafara indray ohatran'ny Solomona, Samson sy Gehazi.
iza amindreo sika fa hitako a fa tsisy an'izay olo zay eto. Le olo hitako eto le ratsy fanovain'Andriamanitra ho tonga tsara. Ry olombelona alohan'ny resantsika latabatra amin'i Jesosy dia tiako ho fantatrao fa olon-kandalo daholo ihany sika no eto an-tany. Tsy mandrakizay ny fipetrahanao anatin'io vatana io. Manana tanjon'Andriamanitra matoy isa mivelona manam-pofonainao anatin'io vatana io ianao androany mandeha. Ao anatin'io vatana io ianao no afaka mampiampita soa ho an'ny manodidina anao. Ao anatin'io vatana io ianao no afaka ho tonga instrument na fitaovan'ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahasoavany asoa ny hafa ny fiainanao. Misy taranaka misy ianao androany. Ohatra miandandra fahatsarana zany ianao avy any amin'ny olona zay eritreretin'ny sainao fa afaka hanovany zany eo amin'ny tantaram-piainany taranakao. Fa ny zava-dehibe sady fahamarinana mila mifandraisan-draikitrao zao tontolo zao. Fa raha tsy miovy ianao aza mieritreritra ny hafa iovy eo amin'ny toeranao. Ao anatin'io fahavelomanao io ny andrasan'i Jesosy ianao. Fa raha isa mivelona ianao dia misy antenaina. Ary ny rehetra eto ambony tany iainanao dia ho fahatsiarovana raha pitso rehefa tsy eto intsony ianao. Tsy maintsy ametraka fahatsiarovana ianao rehefa miala eto. Ary mila misaina ianao fa tsy ho eto mandrakizay fa ho fahatsiarovana raha pitso. Zany mahatonga Jesosy ny teny, zao natao ho fahatsiarovana. Inona ny atsiarovana an' Jesosy? Communion. Ahoana ny niarahany tamin'irainy? Niarahan' Jesosy tamin'irainy dia tsotra. Nakatony rainy izy. Tsy nanao na inona izy afa-tsy izay hitany nataony rainy. Niaina tamin'ny fahamasinana izy. Nandresy fakapanahy izy. Naomby izy tamin'ny fahamarinana. Ary natahoty izy mba hamonjy ianao mandraka androany. Tsisy FB, tsisy Twitter, tsisy Instagram, tsy misy Messenger, tsy misy inona daholo le karazan'ny communication fantatrao reny, télé, radio. Tsisy an'izany fa mandraka androany zao tontolo zao mahalala ny anaran'i Jesosy satria izy ny mpamonjy tokana hifandraisantsika amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ary mpamonjy ny olona rehetra satria tao amin'ny programan'Andriamanitra ny lalany. Ka le tsy piba fa tsara ianao fa le hitan'Andriamanitra ao anatinao fa niovy ianao. Olona azon'Andriamanitra andrandraina ho an'ny taranaka ijoro amin'ny fahamarinana ary ametraka tantara tsara ho an'ny taranaka sy ho an'ny malagasy eto Madagasikara tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Halleluja! Atao fantatry ny toerana rehetra naiza misy ianao fa zanak'Andriamanitra ianao. Tsy hoe toriteny tsara be fa ny fanao hafa be. Tsy afindrafindrao le izy mandroso dia miembotra. Fa fijoroana le izy rehefa nao na hiantra manaiko azy tejoro aho. Rehefa tsy marina io tsy maninana ho fatonona eo araha fa za tsy angalatra. Tia ny fahamarinana dia tsy ampandeferina. Eny hoe amboary dia zao ny fiombonanao amin'i Jesosy. Fotoana izao mbola tsy tara ianao. Misangana eo amin'ny toerana misy ianao. Halleluja. Misaotra Jesosy no nirana. Misaotra Jesosy vodiwa. Misaotra Jesosy voavodia. Anaty azinao venonao fazava. Misaotra Jesosy no ndrano. Misaotra Jesosy no nirana. Misaotra Jesosy voadiwa. Misaotra Jesosy voavodia. Avy anaty azonao venonao fazava. Tsisy toy ny rano
anao tsisy tonirana mahiridrindra ilalana zay sasya natsoina osanaka no vidiny ray taminy alana sakafo fonao misaotra Jesosy tsisy tonirana mahiridrindra ilalana zay sasya natsoina osanaka no vidiny ray taminy alalany laira sautras deixo sautras deixo sautras deixo andao ataontsika ilay hoe voninahitra ho anao Jesosy dia sokafo fonao alohan'ny fandraisana meo voninahitra Jesosy. Tsaroa fa nisy lehilahy anankiray sady Andriamanitra izy ny olombelona roa arivo taona lasa fa tamin'izany izy nahita hoe ianao mila famonjena dia izao ny zavatra nataony niala teo amin'ny lampany voninahitra izy nidina naka ny endriky ny olona naka ny endriky ny mpanompon'Andriamanitra azy ary efa nidina izy dia nanaiky hitondra ny fahadisotsika nanaiky hatramin'ny fahafatesana Jesosy no anarany ary talohan'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo izy rehefa nisaotra izy dia nivakiny dia izy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo zao natao ho fahatserovana misaora azy Jesosy. Misaotra Jesosy fa ny tenanao mivakina ny fanasitranana ho anay aza ataonay ho fahazarana zany Andriamanitra fa raisinay ho tombontsoa zany satria tsapanay isan'andro fa raha tsy eo amin'ny fiainanay ianao dia zava-ponana ny fisianay azy hoy koa izy hoe tindrany fanekena vaovao izay nalatsako anareo ho famelana ny fahotanareo kanao vinanareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia tsaroa fa manambarany nahafatesako ianareo mandra-piaviko iveriny Jesosy fa manomana antsika izy hitafiny tsy fahalovana miainga amin'ny fiovana ao anaty miseho ety ivelany anovany antsika mandrakizay ho tahaka ny endriky ny tenany fa hoy izy rehefa iseho ity nofo avy amin'ny nofoko sy raha avy amin'ny rako misaora azy.
misaotra jesosy saotra ny fahafenony fahatsaranao miasa ao anatinay favahy ianao wow teny amiko jesosy fa ny fandraisana androany dia fandraisana ampanjavonan'andriamanitra tumeur any anatin'ny olona halleloja jesosy misaotra misaotra fa mikasika ny fiainan'ny olona ianao rehefa miombona fotsiny ka manaiky eo anatin'ny fony fa ianao ndrehetra fitsoranao any fanasitranany satria mbola ilainao zay tsy ilaina ny fanasitranana raha vao zay mila sitrany zay mila salamy zay fanasitranana tiana andehanana am'izay tianay zany fa rehefa ianao no miteny hozitaniko ianao dikan'izay ianao mihitsy ny mila anay mba hanompo anao sy ianao ny sitraponao avofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy ny fonao manontolo saotra jesosy ny amin'ny fanasitranana saotra ny amin'ny fanafahana saotra ny amikasika ny fomba tsy takatriny saina anehonao fa tsy andriamanitra lavitra anay ianao fa andriamanitra eo amin'ny fiainanay tekasitraka sainy mivoninahitra anao zay ny amin'ny fahatsarana rehetra jesy anao eo amin'ny fiainanay ho voninahitra ao amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta amen ndao ity an-tanana mafy eo an'andriamanitra resantsika mpanompoandriamanitra ho amin'ny filazana sy ny fanatitra alleloia alleloia fa ny miarabantsika tsiraray avy a araky nambara atao tonga amin'ny fotoana ny fanavaozana fanolorantena ihany koa ny fanaovana fanatitra fanamafisanao ny fifandraisanao amin'andriamanitra dia ataovy amin'ny fofeny fifaliana araky ny ambara mandrakariva fofeny fitiavana aza kivy aza miketrona rehefa manolotra ho an'andriamanitra tena marina endrika ivelany zany a fa ny fonao ny tena tian'andriamanitra ho hita androany alleloia tahaka izao indray ny fotoana antsika eto amin'ny asa fanompoana saorana ny tompony amin'izao toerana izao a mitombo andro amanalina ny isantsika atao tsika tehaka mafy be ho an'i jesosy a alleloia raha mbola misy ny andro amanalina mbola omeny tompo a dia tario koa izay mbola hitanao hoe tokony ho vonjeny tsy hoe tokony tsy hoe ameny toerana fa tokony ho vonjena dia samy manao izay azony atao satria ny fanompoana dia zava-dehibe eo anaty an'andriamanitra indrindra mba mamonjy fanahin'olona maro ny fotoanantsika dia misy ireo vondrombavaka sy fotoam-bavaka zay sabotsy ariva sy lahady tontolo andro a dia manatona mpanompon'andriamanitra ianao reny misy pasteur reny a atononao dia anontanianao aiza ho aiza ny toerana mety misy fotoam-bavaka dia araroty foana araka ny tenen'ny mpanompon'andriamanitra teo a ny tombontsoa be azo amin'ny fanatrehan'andriamanitra dia araroty reny fotoany reny araroty a ny fotoana zay ahafahana miaraka amin'ny tompo araka ny ambaran'ny tenin'andriamanitra ihany koa dia aza manadino ny fotoana zay ahafahana miaraha mivavaka tahaka ny fanao sasany ianao moa tsy sasany eo tsika tsy sasany a fa tsika feno tanteraka miaraka amin'andriamanitra dia andao tena raha vao misy fotoana zao resahana rehefa avy eo hoe aiza misy fotoana dia mamonjay foana arak'izay azo atao be da be mivavolombelona ny seho teo androany a noho ny amin'ny sekoly noho ny amin'ny fifadikanina dia nanao zavatra teo amin'ny fiainany andriamanitra tsy hoe le andriamanitra nanao zavatra ny zava-dehibe fa le andriamanitra miaraka aminao mihitsy ny zava-dehibe dia cadeau daholo nomeny antsika latsinainy manokana talata larobia manana sekoly tsika ery amin'ny super u analakely ho an'izay vaovao a mbola tsy mahafantatra le sekoly a dia maimaimpona tsy sekolage fa ny latsinainy zao dia sekoly mpamahana olana talata sekoly mpanasitranana ary ny alarobia dia sekoly mifanambina toetra sy sekoly tokantrano ireo fotoan'ireo dia amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany super u analakely deuxième étage dia ararotsy amin'ny fotoana zany ny alakamisy tsika anday a dia amin'ny siviora sasany ka hatramin'ny telora misy ny fifadikanina araka ny resan'ny pasteur very teo etsy amin'ny shalom atanomena eo ambadiko ny saint françois xavier eo atanomena ny misy an'izay toeran'izay dia tadidio fa sarobidy loatra ny ahafahana mananatanteraka zay eto rapitso amin'ny folo sasany rapitso amin'ny folo sasany a dia sady manentana antsika misy ny page hvkl-mission dia rapitso amin'ny folo sasany misy direct
sambatra be izay miaraka amin'ny tompo mamita directa koa dia hiditra direct eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amen. Amen. Ny zomantsika dia directa koa tsika koa be directa. Tratra ny directa foana anao miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Tonga dia coup directa avy any an-danitra dia miova amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Dia ny sabotsy moa zany misaotra ny tompo fa eto foana tsika aloha. Eto foana tsika dia tsy hoe manentana akory fa raha hitanao hoe tifitra be ilay masoandro indraindray be rivotra be dia tokony saromana zany ty toerany ity. Ozy izy anao hoe mahazo aina be eto dia tsy maninona koa fa mety foana. Fa hitanao hoe tena tokony ho ampiana izay tokony ho ampiana dia ataovy izay hitanao fa mety ho an'ny tompo. Amen. Amen. Dia ohatr'izay ny FM 90.8 ny radioantsika jerevy foana dia be da be ilay vavolombelona ny eno radio izy dia izay dia niteny tamin'ny Andriamanitra dia niditra tao amin'ny fiainany Andriamanitra dia tsara be. Dia rehefa avy eo rehefa aoriana mivavaka fanatitra dia misy mpivady vao vao nao masinina dia mba miakatra ety ho arabaina rehefa avy eo mangataka anao ary hitsangana. Mangataka anao hitsangana dia hivavaka tsika ny amin'ny fanatitra injiro ety anoloana ary ny tananao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay. Makasitraka tompo. Misaotra ny amin'ny teninao. Misaotra ny amin'ny fahafahanay manatanteraka fanatitra. Misaotra tompo fa tsy mifandray amin'ny vola ny fonay. Tsy mifandray amin'ny mamona ny fonay. Fa ianao no nanome anay dia mamerina izay efa nomenao ihany izay Andriamanitra. Ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny kasianao ny fiainan'ny tsirairay avy. Dia taio tompo matsisy ho diso anjary. Ny amin'izay efa natolotra ho anao Andriamanitra fanatitra fa folo-karena sakrifisy. Mba ho voninahitra ny anaranao rery ihany. Makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Mbola mpitsanganana ihany tsika. Andraisantsika azo mivady. Alleluia. Mbola tsy izy iny koa. Ny azy efa vita soma tsara. Alleluia. Dia Andriamatoa Randriamalala Ajarlala sy Ramatoa Andriatsia Faritana Maminirina Katia. Dia amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Mafatifaty be zareo Alleluia. Ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'ny fikambanana hvkl-mission amin'ny anaran'ny filompanorona an'izao fikambanana izao sy amin'ny anaran'ny mpiara miazakazaka rehetrarehetra no iarabana anareo mivady ny amin'izao fahasoavana ngeza be ary tena tsy takatry ny saina indrindrandrindra ihany koa ny amin'ny fijoroana vavolombelona fa nitokantranonareo dia an'i Jesosy. Dia sarobidy be zany amin'ny mahavavolombelona satria be da be aminay izay mijery ireo mbola tsy mahavita ny dingana nataonareo. Misy nefa navita ny isaorana ny tompo fa izay mbola ao anatin'ilay araka ny tenen'ny mpanompin'Andriamanitra teo izay mbola ao anatin'ilay atao hoe sipa dia mba mivadika hoe vady. Alleluia. Dia isaorana ny tompony amin'izany tompontsopasoavana izany dia arabaina manokana nareo hoe tena araka ny tenin'ny mpanompin'Andriamanitra teo ho tsara fiafarana ny fiainana ny ao atokantrano sy ny amin'izay zahatra rehetra irinareo. Dia ndaontsika hivavaka ho azy injiny io tian'loana ny tananareo nandaontsika hivavaka ho azy mivady tena ataovy ao am-ponao izay faniriana eny ny mety misy mbola tsy hitanao teo amin'ny tokantranonao fa tianao hita dia ataovy aloha ny anazy mivady. Ataovy aloha ny azy mivady ny amin'izay tsodrano heverinao fa tokony ho mety ho an'izany tokantrano kristianina. Amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka izay tompo androany. Mivavaka izay ho anazy mivady mba tena tokantrano mendrika anao tongatrano hitanao Andriamanitra, tokantrano mahareny feonao isan'andro, tokantrano manaja anao ary tokantrano manome voninahitra anao. Ta io tompo manana faniriny izy, ninona mety faniriny na ranofo indrindrandrindra ara-panahy Andriamanitra dia ho asehonao mivantana eo amin'ny fiainana zany. Amirapiratra eo amin'ny tokantrano ny tavanao Andriamanitra ary tsy ory zany zareo ary izay tadiaviny rehetra dia ho fenonao tokantrano feno anao Andriamanitra ny zavatra rehetra izay saintsainy dia ianao tompo niditra tsehatra aneo ny voninahitra ao amin'izany tokantrano zany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy masina velona manakery avy a Nazareta nanaovanay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manolotra ny ty takelaka ty amin'ny anaran'i Jesosy
ny hvkl-mission ny azo nyvaniko lakana taratasy fanamarinana fanabadiana matiotoko fasivy amin'ny folo andininy fahenina amin'ny anaran'i jesosy hoe ka dia tsy roa intsony izy fanofo ray ihany koa amin'izany izay nampiraisin'andriamanitra dia aoka tsy ho ampisarahan'olombelona amen. Antsika rehetra vavombelona ny amin'izany a dia ataontsika itehaka mafy voninahitry ny tompo atolotra anareo amin'ny anaran'i jesosy. Ataontsika itehaka mafy a voninahitr'Andriamanitra raisantsika izay mpanompon'Andriamanitra manaraka. Aleloia. Alleluia. Misy olona vonina hiteran'i Jesosy ve? Asiorakoraka azy te tanana mafy a ho an'i Jesosy. Alleluia. Ndahorantsika hiteran'i Jesosy.
akaikinao ianao livraison eo fiainanao jesosy zao hoe tompo misy andraty Ravo manduno nel narano
tsika rehetra miaraka manao zao anatin'le mozika hoe tompo misandraty Halleluja! Mamotsika manandratra an' Jesosy foana. Zavatra rehetra teto a tsisy avy amin'olombelona fa avy amin' Jesosy daholo. Teto tsisy olona nampiasaina manokana zany. Fa niara nampiasain'Andriamanitra daholo tsika rehetra rehetra. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy rery. Taodrao ny tananao ho an'i Jesosy rery ny voninahitra. Raha andeha hody ianao a tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Izy ho loha lalanao sy ho vody lalanao. Tsy ho ketraka izany ianao eny an-dalana. Tsisy loza na accident na fahafatesana tampoka hitranga izany. Ny fiarovan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mandrakariva. Tsy ho rava amin'ny fahavalo izany ianao. Ary tsisy asan'ny maizina aomby izany eo anatrehanao satria lehibe izay ao anatinao noho izay misy eo amin'izao tontolo izao. Tsofina rano ny tehirizan'Andriamanitra anao mandra-piveriny amin'ny raha lanitra pakatra anao. Mahita anao sy ny ankonanao feno voninahitra, feno fahatsarana, feno fahasoavana eo ambany famindrapon'Andriamanitra ary aomby amin'ny lafim-piainanao ray manontolo. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy ny fiainam-pahananao. Tsy ho reraka izany ianao, tsy ho ketraka izany ianao, tsy ho ravo izany ianao, fa hijoro ianao ao amin'ny planin'Andriamanitra dia hitany voninahitr'Andriamanitra ianao amin'izay zavatra rehetra tanterahanao hatramin'izay bitika sy kely indrindra dia maro ny ahitan'izany dia hiteny hoe Andriamanitra ny eo ambadika io fa tsy olombelona. Amen. Tsofina rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mandehana mody miaraka amin'ny fahasalamana, mandana mody miaraka amin'ny hery, mandana mody miaraka amin'ny fanasitranana, mandana mody miaraka amin'ny fahombiazana, mandana mody miaraka amin'ny lalana misokatra, mandana mody miaraka amin'ny fahafenon'ny hery amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka nomenareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Eo kely aloha vetivety. Amin'ny zoma heriny moa efa miditra novambra tsika. Mbola? Ay. Mandritra ny volana novambra zany fa amin'ny zoma heriny mbola direct no atao zany a. Fa mandritra ny volana novambra ny zoma ariva dia miverina eny amin'ny tranompokon'olona Analakely raha mbola tsy miveriny Jesosy. Zoma ariva io zany. Fa ny sabotsy maraina dia efa eto tsika. Amen. Dia misy antso kely nataoko tamin'ny heriny eo ve dadatohery? Safady. Datohery ao ve izy? Tsy eo izy. Ary datolandriva eo? Tsy eo. Bon, ahoana reny atao hoe raha misy olona zany te hanantona hitondra fitaovana dia ny tranonay tsy ambany itsy. Dia miantso ianao dia tonga. Raha hoe mitondra vy ianao mitondra zavatra ananganantsika toerana. Aleo atao tafitolona ilay izy efa ho avy mifavaratra. Dia mba atao ngezangeza ilay izy dia mba mahavita an'izay tokony ho vitany. Izay vitanao na tolona na tuba anankiray aza. Dia tsy fantatro ilay kory. Tsisy antery zany na kely aza. Tsy voatery ho volana alefanao fa alefanao fotsiny eo ilay izy dia raha sendra fohy ara ilay izy dia atao sodurana ohatr'izany. Fa petaka fotsiny izay tonga eny dia mety. Fa raha tsika rehetrarehetra miara-manangarana io dia vetivety io. Tsy sahirantsika amin'izay fotoana izay hoe mbola hiandrina nanao ahoana. Fa hiaraka eto tsika anangana ilay izy atao ngezangeza ohatran'ireny tsy angara moa fiantsoana azy fa ohatran'ilay trano tsisy mety hoe rindrina aloha zany fa tonga dia tafo fotsiny dia efa afaka manomboka tsika mba hialofana. Izy andresy lahatra hoe tokony atao mihitsy aloha izay zavatra izay. Asio te haikaron'Andriamanitra. Everiko hoe za rery no tena mba mangetahita an'izay fa kaitsika rehetra dia tanteraho araka ny fo. Tanareo zao mipetraka zao hoe goelaka be io dia ilay izy efa natao izay tokony ataony fa rovotra ihany rehefa tratra ny rivotra. Donc zany hividy goelaka isan-kerinandro tsika raha zao no mitohy. Dia tsara zany raha ohatra ka tonga dia mandrosotsika amin'ny fanatsarana kokoa. Sa tsy zany? Samy ho tahin'Andriamanitra daholo ary dia mirary soantsika rehetra zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Dia loma tompoko.